world, may we sound with God's own heart. Oh, let the ancient words impart words of life, words of hope. Give us strength, help us hope. My side is all the time away. I can't keep on moving. Tujuh kelahiran dengan cita-cita sampai kita muda. 我拿什么套？这样子说是那个我拿这几个，我拿什么套？啥的说非是多的，不发的非发袋子。我拿什么套？那把我弄来了，那把我弄来一个点点的了，我拿什么套噻？ Pulas na watao, ito ka niya tan. Pulas na yuwaran, pero uli pang fama ka chan. Sila niluku nilitan bali, para filir masuan humilete. May desayang at akong nilu, pero sino nagsara nila ito. Awang hati ni mafi masurungana nalegeni Umi harini changing me and changing you. We have come with open hearts. Oh, let the ancient words impart. Hallelujah. Manana ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo amintsika rehetrarehetra indray amin'ny androany ity. Ny anatin'ny tokantrano any, izay tokantrano misy sabatan'olona dia tononao aminao ny fiadanan'Andriamanitra, fahasoavan'Andriamanitra, ny fahatsaran'Andriamanitra ary indrindrindrindra ny kasikan'Andriamanitra sy ny famagin'Andriamanitra anao indray amin'ity androany ity. Ary dia tsy diso anjara amin'izany ilay tsika rehetra izay tonga eto androany. Ary be mijery fiaraka aminareo tao anatin'ny fotoam-bavaka isika. Yala ivavaka isika mazava ho azy, yala isotra an'Andriamanitra isika, hitady an'Andriamanitra isika. Ary izany mihitsy no ahatongavantsika eto. Tsika tsy hoe mivavaka na miantso fotsiny fa tena hitady, hikatsaka, tena hikaroka ary anao ny fomba rehetra tsika rehefa malala hitadiavantsika an'Andriamanitra. Ampiasaintsika avokoa izay rehetra eo amintsika eo. Ny fontsika, ny vavantsika, ny saintsika, ny sofintsika, ny lohalikatsika, tanantsika, ny tombontsika dia ampiasaintsika amin'ity androany ity. Ahafahantsika mikatsaka an'Andriamanitra ary ny ten'Andriamanitra hoe katsao ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana. Hanampy antsika ny zavatra rehetra, hanampy antsika ny zavatra rehetra, aorianan'ny fikatsahan'ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinan'Andriamanitra dia aorianan'izany, suite logika an'izany, tiavana malala, dia manampy antsika ny zavatra rehetra. Ny zavatra rehetra tsy mila katsahantsika, fa Jehova ny katsahantsika, dia ny zavatra rehetra indray no mitady antsika aorianan'izany. Inona ny zavatra mety tadiavinao androany? Katsahantsika eto amin'izao tontolo izao ity, ny faniriantsika rehetra mahakasika ny nofontsika dia eto amin'ity tany ity daholo. Eto fanifanahintsika kosa rehavana malala, raha hitady an'Andriamanitra tsika dia tsy miondrika ntsontsika fa miandrandra, satria ny Andriamanitra izay tadiavintsika dia ao an-danitra. Ny fanahintsika no mitady ary ny zavatra azo antoka dia rehefa mahita io Andriamanitra ny fanahintsika io sika dia io kosa afaka manenika ny zavatra rehetra eto amin'ity zao tontolo izao ity, mibaiko ny zavatra rehetra mba hitady antsika ihany koa. Ary dia mitateraka amintsika ny teny manao hoe manaraka antsika ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny famindrampony any amin'izay alehantsika rehetra any. Dia izany ngery avana ny tena faniriantsika, famindrapo sy fahasoavana manaraka antsika ny andro rehetra iainantsika. Haleloia. Tsy vola makarena ny manaraka antsika, tsy
tsy mahavita ninina regny efa tonga ny fotoan-tsarotra tsy mahavita ninina tsy afaka ho atao namana ny vola sy ny alena ny havana malalana tsy afaka ho ataonao ninina ny roboary mbola mahavita zavatra kokoa fa isika kosa raha manana an'Andriamanitra dia ny zavatra rehetra azony baikony manaraka antsika amiko. Alleluia. Ary izany ahatongavantsika eto androany afaka tsika amin'izao fotoana izao dia tsika hisaotra an'Andriamanitra indray fa tongavanao eto androany ny fijoroako eto androany ny mbola fahatongavany etaentana amponao androany fa soavana avokoa izany rehetra izany. Manina ianao nandalo ahy tamin'ny herinandro iny fa manina ianao androany mbola mangetaentan'Andriamanitra. Manina ianao nitahian'Andriamanitra tamin'ny herinandro iny fa manina ianao androany mbola mangetaentan'Andriamanitra. Afaka samy mampiala amin'Andriamanitra na ny ady na ny fitahiana na ny fifaliana na ny fahoriana afaka mpiala amin'Andriamanitra rehetra fa maninitsika rehetrarehetra amana mbola mangetaenta foantsika fa mbola nitonga indray androany Jesosy hitady anao ahy fa soavana izany rehefa afakatsika rehetrarehetra amin'izao fotoana izao afakatsika dia tady an'Andriamanitra isika hisaotra an'Andriamanitra isika. Jesosy malala misaotra betsaka anao izay na amin'ity fotoana androany ity indray Andriamanitra izay ahatongavana eto indray Jesosy. Misaotra satria tsapanay loatra fa tena tianay tokoa ianao Andriamanitra. Fitiavanao anay manaraka anay naiza le anay. Ninina tokoa ataonay dia tsapanay fa tena tianay ianao. Androany Andriamanitra tonga eto indray izay tsy anay avy reto hanome voninahitra anao Jehova iakohoka eo anoloan'ny seza fiandriananao Jehova Andriamanitra. Hiderany fahatsaranao Jehova Andriamanitra ray fa Andriamanitra tsara sady mpanao tsara ny Andriamanitra ray. Izao fiainana izao Andriamanitra dia fahataratra ny fahatsaranao izao Jehova, taratry ny fahatsaranao sy ny fahasoavanao izao fiainana izao tahaka ny mijery fitaratra Andriamanitra izay dia mahita ny fahasoavana mahita ny fahatsaranao Andriamanitra. Ny fiainanay Andriamanitra tahaka ny tableau mivelatra eo anoloanao Andriamanitra ataonao avokoa izay rehetra tsara izay rehetra mety Jehova. Tsy afa-po ianao raha tsy manao tsara eo amin'ny fiainanay, tsy afa-po ianao raha tsy mikarakara-nay. Amen Jesosy. Misaotra anao izay amin'ny zavatra rehetra, misaotra ny amin'ny fitantaranao fiainanay tsara iaby amin'ny herin'ny Andriamanitra no tahininao ange izay Jehova, no tantaninao ange izay Andriamanitra. Tsy anisan'ny olona farahidiny indrindra eto amin'ity tany ity izay Jehova Andriamanitra fa anisan'ny olona tena tahininao Andriamanitra ary manampy an'izany rehetra izany ny fiadaranao Andriamanitra omenao ny sambatan'olona Jesosy malala. Misaotra Jesosy ahy, misaotra fa tsy anisan'ireo olona izay mitaintaina isan'andro ny amin'ny fiainana Jesosy malala. Misaotra fa mbola manana ny anaranao antsoina isan'andro izay na dia misy tokoa aza amin'ny fotoana mety mandalo ady Andriamanitra ianao eo foana tsy mamelana eo irery ny fampahelezanao anay amin'ny alalan'ny teninao isan'andro Jehova Andriamanitra, ny famanginao ny fonay teneninao hatrany anatin'ny saina lalany mihitsy ndraindray sao dia adinonay fa tianay ianao. Alleluia. Misaotra fa rehetrarehetra ataonao miara-ny asa Jehova Andriamanitra mbola mampijoro anay hatramin'ny androany ary tena marina tokoa ny teninao fa tsy sitrako ny hafatezan-draha tsy fanahy Andriamanitra fa ny alana amin'ny lalana mba ho velona Jehova Andriamanitra dia manohana anay isan'andro tokoa angenao Andriamanitra na dia tsy mendrika anao azay Jesosy dia izay tonga eto amin'ity androany ity manokana izao andro izao indray satria no androana masinao ty andro ity Jehova. Ianao mihitsy rehefa nanamasina izao andro izao nahafahanay manapika anao Jesosy malala amasino miaraka amin'ity andro ity koa ny tenanay mba hahafahanay manapitra fanatitra hodorana eo anatrehanao Jehova Andriamanitra. Tsy mendrika izay Jesosy fa tonga eto koa izay androany ilazana eo anatin'ny fonay Jesosy malala. Fa izay Jesosy tena tianao izay, izay Jesosy tena tianao izay Andriamanitra ary izany mahatongavana eto amin'ity androany ity. Fantatra efa tsy tanteraka amin'izany fitiavana izany izay Jesosy. Ianao no tanteraka, ianao Andriamanitra no tanteraka fa izahay Andriamanitra tsy tanteraka izahay. Amen Jesosy. Atsika lavana malala iteny eto anatrehan'Andriamanitra Jesosy. Hitanao ny aty lalon'ny foko fa izany tianao Jesosy. Indray ny tompo itoe zay eo anirana
Tiangkata kami now, Tia wilasfa di kuyanau, Tia winjai di tupepe, Jaiwani Janjai tuman suhun Lati tauca Anu malai dan defau Siang kata kami now Tia wilasafa di kuyanau Di kuyanau Ne facciamo di te Falta chuva e tanautuku Yatilali mifuku Tikuyana Nifitiava nautimiu Tia wilasafa Tikuyana Let's get into that. Detail only for temple. Ne facciamo di te più Fanda chuva e tanautuku Nyatilali mifuku Tikuyana Nifijaba nautimiu Tia wilasafa Tikuyana Yatilani mifuku Tikuyana Nifijaba nautimiu Tia wilasafa Tikuyana. Ne facciamo di te di più Fanta chuva e tanautuku Nyatilali mifuku Tikuyana Nifijaba nautimiu Tia wilasafa Tikuyana Tia wilasafa Tikuyana Tia wilasafa Tikuyana
maposapposaka ao anatin'ny fonahengy androany Andriamanitra. Mamelanay malalaka ianao Jesosy. Angataka hitanao. Hitady famonjena sy tratratratra hitaraina eo anatrehanao Jehovah. Avelanao malalaka mihitsy androany. Hamoaka ny ao am-ponay Andriamanitra. Manaty izany aza Jesosy. Ny voalohany indrindra tonavana eto. Zay tianao Jesosy. Tianao zay Andriamanitra. Misy aminay eto Andriamanitra tena sakrifisy mihitsy ange Jesosy zao fotoana fanetony eto zao. Tena hoe tahaka ny manolotra aina ange zay Jesosy. Raha misakatsakana sy ny zavatra maro tokony tsafahana itony eto. Fa tiana ianao. Ny fitiavana ianao no manosika anay. Mahatonga anay hafoy ny zavatra rehetra mihitsy. Mahatonga anay handaa zavatra maro. Hanamraivana zavatra maro satria maro na ny teninao. Fa na iza tokoa na iza tsy mahafoy no tsy mankahala. Eny nateny ankonana azy no ianao. Manamaivana ny zavatra rehetra na olombelona na zavatra no ianao. Dia tsy azo lazaina ho mpianatra. Fa androany zay mba teo voatonona ho mpianatra Jesosy. Ny fonay atolotra ianao amin'ity androany ity. Ity ianao Jesosy. Androany Andriamanitra. Milanao zay. Mila ny fanahinao zay androany. Ety amin'izao fiandohana izao Jesosy malala dia atan'izao zay Andriamanitra. Indraindray zay mitady angozogozo anie Jesosy. Eto amin'ity tany malama ity. Malama ny zavatra rehetra eto mampenjena. Indraindray zay mitady angozogozo. Mangataka izay Jesosy malala. Ampaherezy mitombotra amin'angozogozo. Ny lohalika amangozogozo sy ny tanana miraviravy Andriamanitra. Mbola hanolo tena ho anao foana izay Jesosy. Na inona tokoa zavatra mitranga sy miseho eo amin'ny fiainanay. Ianao mahalala Andriamanitra. Azay tianao zay. Amen. Angio zay fanamasina. Amila famanginao zay androany. Oriavana malalitsika androany. Iantso ny fanahin'Andriamanitra tsika mahy antsika eto. Halleluja. Amen Jesosy. Wangu ni
mitsika rehetra miantso ny fanahy masina amin'izao fotoana izao ry havana. Afanao ny foko Jesosy. Mampangatsika eto amin'ity zao tontolo izao ity ry havana malala. Ary ny zavatra rehetra mitranga eto dia mitarika antsika hangatsika ry havana. Ny zavatra ataony ny devoly dia tokana ihany mitarika antsika hangatsika. Androany afaka mitenenao i Jesosy afanao ny foko. Atolotra anao misy ty foko ty androany. Idirany afonao afanao a Jesosy. Afanao a Jesosy malala. Ny afanam-po ihany ry havana malala no ahafahantsika mijoro amin'izao andro farany izao. Atoloran'i Jesosy ny tenanao androany. Atoloran'i Jesosy ny fiainanao androany. Asandato mihitsy ny tananao anankiroa dia tenenao ty a Jesosy manolotra ny fiainako rehetra ho anao. Omeko anao Jesosy ny amiko, atolotra anao ray. Avao izay ho anatrihan'Andriamanitra ny fanoloran-tenanao ry havana malala. Avao izay ho anatrihan'Andriamanitra ny fanoloran-tenanao. Fa tena tianao Jesosy. Ary miandro sabata ohatra amin'izao tsy avelantsika andalo fotsiny. Fa fotoana anankiray ahafahantsika manavao indray ny fanoloran-tenantsika eo amin'Andriamanitra. Alleluia ry havana malala. Ahafahantsika miteny eo anatrihan'Andriamanitra indray androany. Hoe ty azy tsika ry havana. Avao izao fanoloran-tenanao amin'izao fotoana izao. Eo anatrihan'Andriamanitra ianao no miteny. Taky ny ahoana ny faneketsika. Teo alohan'ny olon-titsika, teo alohan'ny vaditsika rehefa nanao fanekena. Fa izaho dia aloha hamelona anao. Izaho dia hijanona aminao rery andro. Mandrapahafaty. Taky ny ahoana ry havana malala. Ny vady nataontsika sy ny lokalokatsika. Ary matahotra mafy mihitsy tsika hivadika amin'izany. Fa androany tsy olombelona manoloana anao. Fa Jehovah Andriamanitra eo anoloanao. Jehovah Andriamanitra ilay miantso anao. Miverena dia mba hiverina aminareo koa. Amen Jehovah. Androany ry havana malala. Fotoana tsara indrindra androany. Anoloranao tena ho an'Andriamanitra indray. Avao izao ny fanoloran-tenanao ry havana malala. Avao izao ny fanoloran-tenantsika ry havana malala. Fa tian'Andriamanitra loatra izany. Miandry an'izany avy any aminao Jesosy. Miandry an'izany avy any aminao Jesosy. Alleluia. Amen Jesosy. Amen. Isai surat wajah, anak dia
Aiza tokoa moa Jesosy ny farana ireto raha tsy teo ianao. Aiza Jesosy ny farana ireto raha tsy teo ianao. Ianao ange Jesosy mahalala. Mahalala ange ianao Jesosy hoe taiza daholo izay reto no natsoinao Andriamanitra. Taiza ny sapanandalana na natsoinao anay. Amen, tompo malala. Fantatrao izany Andriamanitra. Mahalala koa ianao hoe ho aiza izay raha misaraka aminao. Mahafantatra koa ianao hoe taiza izay tahaka izao raha tsy nisy ianao. Iza ny mba azonay natsoina. Iza ny mba azonay nitaraina. Iza ny mba azonay niatefana Jesosy. Amen, Jesosy malala. Misaotra anao izay fa mahatsapa mihitsy ange izay reto Andriamanitra. Ary tahaka ny teninay foana manao hoe no fidinao izay natsoinatao anatin'ny maro. Eny Andriamanitra, araka ny toro-tenay tamin'ny alina fa nidy dia nidy tokoa Jeriko Andriamanitra. Sarotra ny lalanay Jesosy. Sarotra ny lalanay vao tonga teo aminao. Fa misaotra anao fa tsy niala teo Jeriko ianao raha tsy tonga teo izay Jesosy. Nandrasanao mihitsy ny ezaka rehetra nataonay. Nandrasanao mihitsy ny hetsika rehetra nataonay. Ka na dia ela izay vao nihetsika, na dia nandeha miadana izay, dia miandry anay teo ianao Jesosy malala. Misaotra anao izay Andriamanitra. Ankehitriny ianao Jesosy tonga teo amin'ny fiainanay. Inona ny tsy nataonao? Inona ny tsy nataonao? Nanomboka tamin'ny famafana ny lasanay rehetra, ny famelana ny elokay, fanadinoana izay rehetra tsy nety nataonay, izay rehetra nampalahelo anao adinoana ao avokoa mba ahafahanao manakaiky anay.
ampahenana ianao hitany fiainana ianao Jesosy mombana ianao Jesosy manana misaotra Jesosy manana makasitraka tompoko Andriamanitra tsara haleluya amen Jesosy Jesosy malama marina mihitsy izany fa ady foana neto ary tena tsapanay mihitsy Andriamanitra fa mifeno ranomasy eto foana tokoa ny tavanay raha tsy manana anao izay Andriamanitra soa ihany fa eo ianao Jesosy mampionona anay isan'andro ianao manatanjaka ny fonay ianao anadinanay aza mitady reraka ny fo Jesosy ao ny teninao no mampitraka anay atonga anay mahery Andriamanitra eritreritra anao izay dia mahery eritreritra ny famonjenao izay dia mahery miatoraka aminao izay dia mahery haleluya amen misaotra Jesosy manana misaotra fa tsy mamela anay mirenenao mbola tsy nangataka n'izany akory izay
mbola tsy nahafantatra koa zay fanao efanoteny atsamela mareo kamoty aminy amiana Jesosy. Haleluya. Atsika lavana malala ngataka ny fanahin'Andriamanitra tsika tsirairay avy. Naondrano ianao Jesosy, ianao nireny foko ilanao Nita
zao hoe tsy matahotra any ninona averao avy zay ho avy tsy misy nina tahorako tsy afaka hiteny an'izany ny miliardera tsy afaka hiteny an'izany tsony ny mpanefofefo manena tany tsy afaka hiteny an'izany tsony matory olo ireo manamboatra tranany ambanin'ny tany satria misy zavatra tahorany eo lefana misy zavatra mampambororo azy eo leafana malala fa ny olona halleloia ny olona afaka hiteny amin'izao andro farany izao dia ny olona manana herin'Andriamanitra satria nahoana tsy matahotra na dia nofaty azy fantany fa raha hofaty azy izy aiza no alehany halleloia tsy matahotra na inona zay zavatra midony atao amin'ity fiainany ity tsy matahotra tovoziny herin'Andriamanitra amin'izao fotoana izao ao anatin'ny fotoam-bavaka tahaka an'izao na afahanao manovo halleloia omenao fahalalana mihitsy ianao tovoziny herin'Andriamanitra moto anao amin'iny herinandrony amen Jesosy amen Jesosy malala tovoziny herin'Andriamanitra riavana malala mila mamotsika riavana mila mamotsika amonto ny taniny Andriamanitra amin'izao fotoana izao hanondraka ny azy Andriamanitra raha hanondraka rano Andriamanitra tsy nitanymbolon'olona hafahany Andriamanitra tsy mangalatra fa ny azy ihany ny vontosany zay anazy ihany ny tondrahany raha moa bebe kokoa androany ianao afaka mitenitra ty ndray taninao Jehova tondray ahy raha Jesosy mbola te hamomy ohatra indray Andriamanitra amen Jesosy sambatra ngetsika ramany sambatritsika manan'Andriamanitra mahasambatra atsika zany tenenina zany hoe zanak'Andriamanitra zany ny fahasamarana riavana amen Jesosy alleluia Sabato faman'Andriamanitra mahery miaraka amiko manapitranitrany manokatra ny rako kanivaniza sakana kanandro somba ibaiko Jesosy no heroa That's makes me
fahaizina mihitsy ianao eto androany. Rehefa mieritreritra eny amin'ny fiarahamonina iainantsika eny, eny amin'ny fiainantsika andavanandro eny, efa misy olona tsy tia antsika, misy olona mandao antsika, dia lasa Andriamanitra koa ny eritreretintsika hoe tsy tia antsika. Fantatra Andriamanitra nge havana moa izy Andriamanitra tsy mba olombelona izy ka handakana, sanatria zanak'olombelona izy ka haneny. Matoa Andriamanitra tena nampiseho antsika amin'ny fitiavana fanatapany, dia satria fantany fa tsy misy fitiavana ohatrany anazy izany eto amin'ity tany ity, ary tsisy izy afaka manome anao fitiavana tahaka ny fitiavan'Andriamanitra. Dia niazy nasehony, sady nasehony tamin'ny hetsika no noteneny ny metsaka. Halleluja! Ny kristianina tokony tsisy an'izany kristianina tsy ampy fitiavana izany ry havana, tokony tsy hisy an'izany, satria voasolon'ny fitiavan'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Lehibe lavitra ry havana mbalana. Andriamanitra nge ry havana teny niverena amiko ny Israely, za ihany ny vadinareo. Fantatr'Andriamanitra fa ny fitiavana vady izany tena akaiky izany, tena betsaka izany, tena ho am-po izany. Fa hozy Andriamanitra, za ihany ny vadinareo. Dia hiteny Andriamanitra hoe mahasolo ahy, voasoloko daholo ny zavatra rehetra, fa miverena ty. Halleluja! Hozy izy Jesosy, tsy hamelanareo kamboty aho. Fantatry Jesosy fa tahaka ny ahoana izany olona tsy manana ray aman-dreny, ahoana izany olona tsy spia kamboty. Dia mbola hozy indray Jesosy, za tsy hamelanareo kamboty, mbola afaka misolo ny dada sy ny eninareo koa. Halleluja! Hozy indray Jesosy, iza moa ny rahalahiko sy anabaviko ary reniko. Mbola hozy indray Jesosy hoe mbola eto koa raitapo aminareo ah. Ny tenana rehetrarehetra ry havana malama, azony Jesosy isosoana, azony Jesosy fenoana ny banga rehetra. Endrika fitiavana avokoa izany rehetra izany. Ary hozy izy Andriamanitra hoe, indrozy Andriamanitra fa tsy mba zavatra lavitra ny nametrahako anareo, fa napetraka eto amin'ny tenako mihitsy. Andriamanitra ny teny tamintsika, aza manao tomboka vatsy amin'ny tenanareo, fa Andriamanitra ny havana manana tomboka vatsy izy eo an-danitra. Ianao ny eo, tsika rehetrarehetra eo mipetraka eo amin'ny tenan'Andriamanitra eo angeny momba antsika. Hitan'Andriamanitra isan'andro, ary raha miteny Andriamanitra fa tsy mataony narendrena na mpiaviny Israely, dia satria amin'ny fotoana rehetra hitany eo ianao. Tsy miala aminao ny mason'Andriamanitra. Amen. Miraikitra mihitsy ianao, tena ho am-pony ianao, tena eo aminy ianao. Ianao Jesosy, za manary toky aza kimo, aza mieritreritra. Ny olombelona ny afaka tsy tia, ny olombelona ny afaka miova, fa ny Andriamanitra tsy afaka miova mandrakizay, satria tia anao izy. Amen. Jesosy malala. Halleluja. Sana
Haleluya. Androany Andriamanitra fahitan'Andriamanitra antsika io ravana malala rehefa tonga eo anaty antsika araka ny teko anao teo hoe tomboka vatsy eo ampelantanan'Andriamanitra tsika. Mety misy olona nge ravana malala memangatsika ny fitaavana an'Andriamanitra dia miemotra za androany teteny aminao ianao tonga eto androany velomin'Andriamanitra mahery vaika indray io tomboka vatsy eo ampelantanana. Misy taona io mety mematy arakaraky ny hafanapon'ny olona, arakaraky ny fandrosoan'ny olona ry havana. Fa rehefa tonga hitan'Andriamanitra eo ianao misy Andriamanitra hoe velomiko tsara indray aloha. Haleluya. Tao velona tsara mihitsy tomboka vatsy eo an-tanana eo, hitany eo tsara mihitsy ianao. Mijery izy dia mazava tsara ny sary, tsy matimaty, tsy mety voafafa, satria ianao mandroso, satria ianao eo foana, satria ianao mitady azy foana. Haleluya. Savelan'Andriamanitra ihany eo imasony izany ianao. Tianao Jesosy, aherezitsika rehetrarehetra. Te mombanao isan'andro izy, te hanamoka anao eo ambany elana izy, te hitsinjo ny fiainanao isan'andro izy. Haleluya. Samy maheritsika rehetrarehetra. Ninina zavatra apetraky ny devoly eo anoloanao, te hanapotra aminao fa tsy tianao Andriamanitra, te hibitsibitsika aminao fa mandao anao ny Andriamanitra ao, dia teneno androany fa tsy marina izany. Fa aiza ny toerana misy anao eo ambany elatry ny fototsika rehetrarehetra ravana malala. Haleluya. Misaotra anao izay Jesosy ny amin'ny fiderahana izay nafarany araka teto androany. Misaotra anao izay Jesosy ny amin'ny fotoana rehetra ny amikasika ao ny amin'ny fampaherezana no ianao. Misaotra fa miteny aminay indray ianao androany fa tena tianay ianao Jesosy malala. Dia izy ampelantananao izay Andriamanitra mba tsy hisy harombaka mandrakizay tokoa Jesosy fa fantatray ankehitriny fa eo ampelantananao ihany ka tsy misy maharombaka Andriamanitra. Efa nirombahan'ny Satana daholo izay rehetrarehetra, teny ampelantanany devoly daholo izay rehetrarehetra, fa afaka teny izay ankehitriny mifindra ampelantananao Jesosy. Ary rehefa tonga eo izay dia hitanay tokoa ary marina aminay ny teninao fa tsy misy maharombaka Jehovah Andriamanitra. Dia iry izy ampelantananao, azavelanao ho votsitra ihany aminao na ilanay na mety tafio-drivotra Jehovah Andriamanitra, araka ny ilanay foana manao hoe na dia enjerana izany avoana izay hijoro foana. Jehovah Andriamanitra firifiry ny avoana efa nianjera teto amin'ity tany ity Andriamanitra, ny verin-dalana na dia olona efa tahaka ny lasa lavitra tamin'ny fanompoana azy, na dia olona tahaka ny efa lehibe Jehovah Andriamanitra, dia kivy mety ny verin-dalana Jehovah Andriamanitra. Avoana nianjera avokoa reny, fa izay kosa androany Jesosy eo nifikitra ambany elatra ao izay. Eo ny toerana mety aminay, eo ny safidinay Jesosy, ary tsy misy toerana irinay afa-tsy eo ambany izany elatra ao lehibe sy mahagaga izany Jehovah Andriamanitra. Fantatra fa eo no azo antoka ny mombanay rehetra. Misaotra indrindra Jesosy, tolotrainao ny voninahitra ny terany aja, misaotra ny voninahitra hatramin'ny taloha indrindra mandrakizay. Haleluya. Amen. Tolotentsika rehefa avy eo ny havana malala dia tsikitira mahafinaritra be ty ampaherezako anao eo ambany elatry ny sotoa ianao tsy maintsy mandresy ianao Haleluya. Amen. Anatsina ratsiny kely atsy fa misy miantso tapahantsika no le ampahina sapaty agavina mba tsy antso isika agavina isika fa tsy antso fa tanaty live azafady indrindra satria tira mahafinaritra be ty fitanareo teo ihany izy ambany elatrao kora hita ny mirazy tatsika amin'ny fotsika rehetra zany iray izany. Haleluya.
Alleloia. Dia tena hoe ambaniratra ny sotoa tokoa ny ravana no ametrahany antsika tsirairay avy. Miaravantsika rehetrarehetra izay tratrantsika indray androany ary matoky sy mily fa ifampahereto indray tsika amin'ny tiavan'ity lasina vavy malala. Raisy tombona anao mihitsy hoe andro tahaka izao dia any anaty fotoam-bavaka no ahitananao, anaty fotoam-bavaka no mba andaninao ny andronao. Fa za miteny anao fa tsy ho verimaina akory dia izany fotoana laninao zany. Tsy ho verivery maina
fa za tena matoky sy mily fa zay ireny fonao men'Andriamanitra anao. Ao anaty fotoam-bavaka, anaty toroteny, ao ny ahafahantsika mandray an'izany fa tsy eny an-tsena ry havana malala. Ny alehanao eny an-tsena efa maneho fotsiny sisa ny zavatra azonao. Halleloia. Ato amin'ny fotoam-bavaka nandraisantsika hery, ahafahantsika mivoaka amin'ny olana, mahita vahaolana, mahavory ny hery sy ny tolotsaina avorintsika reny. Fa ny alehantsika eny an-tsena tsy mitady arena intsony fa mandany arena. Ny alehanao eny amin'ny fivorena maneho fahendrena fa tsy eny ianao nitady fahendrena, fa ao anaty fotoam-bavaka no azahoanao an'izany rehetrarehetra izany. Ka maharetatra amin'ny farany dia tena ataovy mihitsy izay atonga anao alaizy tsara, tsisy nina lelingelina anao, pio ny afo raha ilainy izany. Tsy ho hainy courant ny prise amin'ny zavatra izay mety eritreretinao hoe tsy ampifantoka rao, fa tena teteny aminao Andriamanitra androany. Tena mila anao hifantoka Andriamanitra androany. Mivavaka tsika amin'izao fotoan'izao tena Andriamanitra dia mangatao hoe Jesosy mba maniry, mba tonga eto ty mpanomponao, maniry ny tenenanao. Misaotra Jesosy amin'ny fotoana androany, misaotra ny amin'izany fotoam-bavaka, misaotra ny amin'izany fiderana sy fianakofana izay nataonay teto. Natrehanao ny fotoana hatramin'ny maraina izay teto Jehovahandriamanitra. Ianao koa Jehovahandriamanitra tsy nananavitra anay, fa raha nanokana fotoana ho anao izay, ianao koa nanokana fotoana ho anay. Misaotra Jehovah, lehibe ny fitiavanao ary isaoranay ny anaranao izany. Ankehitriny tonga ny fotoana Jehovahandriamanitra enonay ny feonao, enonay ilay teny avy aminao, hinananay ilay sakafo avy aminao Andriamanitra. Dia metezanao tena hoe ombanay eto amin'ity androany ity. Voninkaino anao izay fa mitenena tompo, mitenena fa tena voninkaino anao izahay. Tena izay rehetra azonao atao Andriamanitra dia ataovy aminay androany. Sitrano izay Jesosy, raha misy maratra amin'izao fotoan'izao, ny teninao anasitrana. Raha misy nono, ny teninao ahavoky. Raha misy mangetaheta, ny teninao loharano velona. Jesosy io, raha misy tsy tafatsangana, ny teninao ny ampijoro. Raha misy mitanondrika, ny teninao ny apitraka Jesosy malala. Eny na dia misy azy olona miteny tsy misy ninino, ny teninao Andriamanitra no nampisy ny zavatra rehetra. Dia hampisy ny tsy misy anao Andriamanitra. Ampionono ny fo maratra, ampifalio izay rehetra fanamalahelo amin'izao fotoan'izao. Fa atovainao manodidina anao izay. Eto vononay ianao Jehovahandriamanitra, mitaty ilay loharano boiboika avy amin'ny seza fiandriananao izay amin'izao fotoan'izao. Mitenena tompo, mitenena voninkaino anao izay. Dia volisy ny Satana sy ny fanatrehana ratsy tsy afaka anelingelina, na ny connexion na ny fitaovana rehetra tsy azo ny devoly sy ny Satana kitikitihana. Ny fotoana n'ireto olona rehetra tsy azo ny devoly sy Satana kitikitihana, fa mifantoka amin'ny tenin'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra ho fananganana, tenin'Andriamanitra fanasitranana. Ny anaranao Jesosy, halleluia, amen. Anao inaray tsika dia avy tsika tonga dia hitramin'ny tenin'Andriamanitra avy hatrany raha lasana vavimalava. Ndao ary. Halleluia. Futuro
Andriamanitra sika amin'izany izy zany a za koa mirary anao tena mahery fo aniny andraisana anao an-danitra ao zany mahery fo zany a dia olona tsy tonga moramora tany fa olona tsy maintsy niasika zavatra mafy zany olona mety tena niasika fanenjehany zany mety olona tena niatrika dia mety misy mihitsy ary olona zarara tafiditra fa ny andraisana anao any mahery fo halleluia mahery fo na iny tompo rehetrika rehetrarehetra falibe mahitanareo ary falibe koa izara ten'Andriamanitra teny tompo raha latojo anitra Clarisse fambazana fitahina Jesosy Mpandresy mihaja Arzana Sosilvie Bert Sava Andoandry Lina artisanat de Madagascar Bert Sava Itody Raoulso Mahami Rodine Bartella Alléluia falibe mahitanareo ny appel aloha dia rehefa avetsika vao manao appel rehefa any amin'ny fizarana fahatsapana any tsika vao manao appel zao tsika mbola tsy manao appel aloha alleluia rehefa vita ny toloteny mantsy dia fahazarantsika fa atao anatin'ny herinandro mahery zao
dia mizara fahatsapanytsika rehefa avy eo. Ajaska patitsy za koa faly be mahitanao a soa meva tonga soa daholo marizao a raha tanena marisarlina kodany rany ana mahely soa itody raha olo soa tsara be ny tonikira tena tsara ny tonikira ka aherezy ianao a ary raha tanora ianao mianao an'ity fotoana ity androany marina ty anata in Jesosy dia tadidio iny tonikira iny hoe ianao milalao io nge eo amorony mandrakizay zany hoe tampotampokeo dia tsy tonga ny mandrakizay a zao mbola le mety tapitra tsisy fetrany mihitsy raha mbola 30 taona zany mbola misy 20 taona iainana fa eo amorony mandrakizay daholo tsika rehetrarehetra iza moa mahalala ry avana tampotampokeo amin'ny fotoana anankiray tsy ohatsony zany olony zany dia zay ny atao hoe mandrakizay manomboka ny mandrakizay anao ka ho fijaliana mandrakizay sa ho fiainana mahafinaritra mandrakizay mombamomba n'izany tokoa ny zavatra horesantsika eto androany. Alleluia. Ijery ten'Andriamanitra avy hatranytsika ao amin'ny bokin'ny Luka 17 dia ny andininy fa 20 hatramin'ny fa 5:30 hatramin'ny fa 9:30 satria voadingana ao amin'ny baiboly mantsy tsy misy 9:30 fa ery ambaniny misy raha kely hoe apio ny andiny fa 9:30 vakitsika ary zany amin'ny anaran'i Jesosy tahiny tompo Selina Rozmina, Erika Raka, Bertsava tahiny Jesosy daholo tsika menakavy. Luka 17 andininy fa 20 ka hatramin'ny fa 9:30 vakiko amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe misoramandry nilazany Jesosy ny fanjakany sy ny aviny indray. Dia resaka fiainana mandrakizay indray tsika ry havana, inona moa no ataontsika eto? Inona moa no ataontsika eto? Ny olona anankiray rehefa handeha vakansy any amina toerana tsara dia ray volana meloa 2 taona aoriana iny foana resahana. Misy mpiara-miasa taminay zay taloha andeha hisotro ronono izy, andeha retraite izy, isan'andro izy gamba 2 volana melohan'ny andanany retraite dia zay andalovany dia resahany daholo ny programme aza vito mandandalo fotsiny asika mijeranareo ao avangiko nareo fa vita teo andeha hivoyage andeha hitsangatsangana andeha hikarakara zaridaina zao zavatra ataoko amidiko ty tomobiliko ty soloko tomobily anankiray afahako mandehandeha lavitra vita teo zany matory tsy mifo maraina dia zany foana 2 volana melo miresaka amin'ny programmany rehefa andeha hisotro ronono. Azagaga ianao raha hiresaka fiainana mandrakizay indray tsika androany ohatrany hoe voamaly miresaka zany voafako maly efa any ny saina sy ny fo. Alleluia. Dia miresaka an'izany foana tsika isan'andro miresaka an'izany foana tsika isan-kerinandro tsy leo an'izany tsika satria zao sady efa dodiny sika no mieritreritra ny any foana tsika satria maniry tsika fa any no mba ho alehantsika. Alleluia. Tsisy misy ka mba olona eritreritra anatin'ray ao fiaina ahoana le zany fiainana ny amponjy malelona tamora zany fa tsy maintsy mieritreritra ianao le vacances ahoana aloha sary le izy jere tsara aloha le toerana misy atsika tena hoe zao hoe mipaozy ny plage dia io foana le eritreretinao isan'andro. Tsika eritreritra fiainana mandrakizay isan'andro. Alleluia. Nilazany Jesosy ny amin'ny fanjakany sy ny aviny indray amin'ny anaran'i Jesosy. Luka 17:20 ary Jesosy no nanontanian'ny fariseo izay andro iavian'ny fanjakan'Andriamanitra dia namaly azy hoe tsy misehoseho ny fiavian'ny fanjakan'Andriamanitra ary ny olona tsy hanao hoe indro ety na ery fa indro fanjakan'Andriamanitra dia ao anatinareo. Alleluia. Na koa hoe efa eo aminareo. Alleluia. Ary izy tamin'ny mpianatra hoavy ny andro andrinareo ahita anankiray amin'ny andro ny zanak'olona nefa tsy ahitanareo ary ny olona ilaza aminareo hoe indro ery na indro ety nefa aza mandeha nareo na manaraka azy fa taka ny elatra manelatra hatrany amin'ny faravodilanitra ka mahazava ny hatramin'ny farany koa dia ho toy izany ny zanak'olona amin'ny androny fa tsy maintsy mijaly mafy izy aloha ka ho lavin'ny taranaka ity. Ve ny vahina amin'ny 20 manomboka eto ny tena miresantsika ny tena voaboasantsika androany. Ary taka tamin'ny andro Noa dia izy toy izany koa amin'ny andro ny zanak'olona nihinana izy, sotro izy, napakabady izy, navoaka napakarina izy.
mandra-piavo ny andro zay nidirany mo atao amin'ny samby fiara dia tonga ny safotrano ka nandringana azy rehetra. Ary tahaka tamin'ny andro ny lotako, nihinana izy, nisotro izy, nividy izy, nivarotra izy, namboly izy, nanao trano izy. Fa tamin'ny andro izay nivoahany loto atao avy tao Sodoma dia nisy afosolo farany latsaka avy any an-danitra ka nandringana azy rehetra. Dia ho tahaka izany koa amin'ny andro isehoan'ny zanak'olona. Ary amin'izany andro zany izay eo an-tampon-trano dia ary netany ao an-trano dia ao ankizy tsy hidina aka izany. Ary toy izany koa izay ao any an-tsaha, aoka tsy verina amin'izay efa nilaozana izy. Tsarovy mivadiny loto. Nazovy mitady hamonjy ny ainy dia avery izany, ary nazovy no avery ny ainy dia aharo izany. Azako aminareo fa amin'izany alina izany dia isy roa lahy miray fandrina ary ny anankiray avery, indray ho raisina ary indray ho avery. Isy roa vavy miara mitoto vary, ny anankiray ho raisina ary ny anankiray ho avery. Dia eo amin'izay misy ilay toy ny 19 manao hoe ery ambany ery. Isy roa lahy ny an-tsaha, ny anankiray ho raisina, ny anankiray havela. Alleluia, amen. Isy ho raisina dia isy ho havela. Zay no resahantsika androany. Zay no resahantsika androany. Hoy ten'Andriamanitra hoe tahaka ny tamin'ny andro Noa tokoa. Tahaka ny tamin'ny andro Noa. Inona amin'izao tamin'ny andro Noa? Tamin'ny andro Noa dia nitoy foana ny fiainan'ny olona. Hoy ten'Andriamanitra hoe nihinana izy dia nisotro izy na pakabady izy na voaka ao ampakarina izy. Ireo zavatra ireo dia zavatra tsy maintsy mandeha ireo. Sy hoe zavatra tsy azo atao ireo. Tsy ireo no nanomezan'Andriamanitra tsy ny olona. Fa tsika mila mihinana, mila misotro, mila mapakabady, mila ampakarina hivoaka anambady. Ary na Noa nge dia nanao an'izany. Noa zangery aby mba napakatra ny zanany, mba nampanambady ny zanany. Ny taranaka Noa nge nanambady, napakarina ny zanany vavy. Noa ngery aby nisotro dia mihinana. Mila mihinana sy misotro sika. Fa ao anatin'ny fihinanantsika sy ny fisotrotsika azadina fa mbola tsy tonga ny andro ny zanak'olona. Zany hoe ao anatin'ny fotoana isotroana sy hinananao dia eritrereto foana hoe mety ho tonga ny zanak'olona. Zany hoe misy fifantohana zany tsy tokony hiala eny amintsika. Ny fiainana mandeha. Aza manaotra ilay olona tany Afrika hoe mifadianana mandrapatonga an Jesosy dia maty daholo zareo, Jesosy mbola tsy tonga. Fa marina fa anaty fifadikana tsika androana izay miaraka amin'ny mifadianana satria hiditra miasa fanafahantsika rehefa no délivrance tsika rarivarivo. Tamin'ny herin'ny androany tamin'ny ray amarina tany vao vita ny délivrance, mbola misy iverenana zany androany. Ilainy zany. Mila misotrotsika, mila mihinantsika. Mifadianantsika amin'ny fotoana hinanana izany. Fa Jesosy miteny io dia ohatry ny andro rehetrarehetra ihany io. Mifoy ianao dia mandeha mihinana ianao, mandeha misotro ianao, mivoaka mampanambady ny sasany, mivoaka mampakabady ny sasany. Io zany tsisy andro spesialina mihitsy. Mifoy ianao maraina dia tonga dia efa tsisy nininona intsony. Tonga dia zany tia ny andro ny tompo. Avy Jesosy fa ndao daholo andohalo kivavaka. Fa ahoana? Tsisy mihetsika intsony any ivelany any. Pirina daholo ny olona. Tsisy rivotra mitsoka intsony any. Tsisy velona intsony ny fiara. Tsisy mivotsony ny fivarotana. Tsisy mandeha intsony ny bus. Fa manino? Satria mikatona hatramin'ny mairie, mikatona daholo ny fiangonana. Tsisy intsony espace mahazaka fandraisana mariazy. Tsisy intsony tsanona teo satria manino? Andro ny tompo ty androany ty. Fa hoy Jesosy mitovy amin'ny androany any. Ny andro iaviany Jesosy zany mifotsika maraina, mbola samy mandeha miasa daholo ihany. Samy mbola manao vavaka maraina ihany izay manao vavaka maraina. Mbola manao takariva mahafinaritra ihany izay manao an'izany. Mbola mandeha amin'ny fiainantsika rehetrarehetra. Hoy tena Andriamanitra ary tahaka ny tamin'ny andro Lota ihany koa. Nihinana izy, nisotro izy, nividy izy, nivarotra izy, namboly izy, nanao trano izy. I Lota koa tao anatin'izany nanao trano zany. Lota tao anatin'ilay nandeha niasa.
fa tsy fantany fa io ny androny tompo. Anankiray am'ireo ny androny tompo. Anankiray amin'io andro andehananao miasa io, anankiray amin'io andro hinananao io, anankiray amin'io andro anaovanao mariazy io, anankiray amin'io andro anamboaranao trano io, ao anatin'io ny androny tompo. Ny androny zanak'olona ao anatin'io. Ary avana ny afatra nataony Jesosy dia zao. 170 dia ho takizany izy amin'ny andro isehoan'ny zanak'olona. Zany hoe tamin'io andro Noa sy tamin'ny andro Lota ny zavatra toviany dia zao. Ny olona samy nandenanao ny nataony andro. Fa nisy olona roa lahy, ny ray Noa dia ny ray Lota, nojeren'Andriamanitra, nanomanan'Andriamanitra fotoana anankiray nijeren'Andriamanitra azy manokana. Dia hoy ny tenin'Andriamanitra, mandrapatonga ny andro nidiran'ny Noa tao amin'ny sambo fiara, dia tonga ny safodrano nandriga anazy rehetra. Zany hoe Noa navahana. Todika tany amin'ny Noa mihitsy zany ahoana efa manao izao tafiditra amin'ny sambo fiara. Ndao amin'izay atsika riorana. Takany tamin'ny andro Lota. I Lota tao Sodoma dia nisy afo solofara. Tamin'ny andro izay nivoahan'ny Lota tao Sodoma, avy tao Sodoma. Nijery an'ny Lota zany aloha Andriamanitra. Ahoana izy ao? Tafavoaka. Oka aloha Andriamanitra mbola somary mandeha miatana izy ha. Tafavoaka ve? Kely siso. Manao izy ao? Iny fa tafavoaka. Ampidino amin'izay ary ny afo. Fiainana nandeha ara-dalàna. Fa tonga eo amin'ny fotoana anankiray. Mahazo afatra manokana Noa midira amin'izay. Mahazo tolotsaina manokana Lota mivoa amin'izay. Midina amin'izay ny afo sy ny solofara. Midina ny ranon'orambe. Sambatra Noa sy Lota. Sambatra Noa sy Lota. Mba niara-nihinana tamin'ny olona teo ihany. Noa sy Lota kena nandro fiainany. Ary izay madiso ny hevitry ny olona amin'ny olona mivavaka. Andro azo antsika tontolo ny andro. Tsy hirevana manana fiainana. Diso hevitra ny olona mety reny mivavaka ireny tsy manana fiainana. Manana fiainana isika. Mihinana isika, dia misotro isika, mapakabady isika, apakaronanambady isika. Mahanao trano isika, mivarotra isika, mamboly isika, mividy isika, mihinana isika, misotro isika. Ny mpivavaka tompoko manana fiainana ohatra nareo tsy mivavaka ihany. Raha misy tsy mivavaka moa zany eto fa tsy nareo. Tsy tokony mikivo mihitsy tika moa tsy mamanana tsy hinana sy zao tontolo zao ny mihinana avitsika ve dia isotro sy hinana zany fa tsika nge miandry an'i Jesosy. Hinana tsika. Tsy fiasana zao amin'ny latsinainy. Jesosy efa manana programa amin'ny latsinainy. Hitsangatsangana. Nga ny olona tsy mivavaka any mahay mitsangatsangana. Fa ny zavatra tsy toviana, andro azo amin'ny feno olona mitsangatsangana. Tsika kosa manino? Mivavaka tsika androany. Ary raha androany ny andron'i Jehova, raha androany ny andron'ny zanak'olona, tena sahako miteny fa hifankahitany amin'ny rahamanlanitra eny tsika ravana. Tena matoky an'izany androany. Raha zao no tonga ny andron'ny zanak'olona, tsy hanetseny ianao hoe ny hinana sy ny sotro na dia namboatra trano sy namoaka mpivady sy ny sisany olona. Nataontsika izany mary. Fa androany, aisitsika io ao anaty sambo fiara isika io androany. Mivoaka ny Sodoma sy Gomora tsika io androany. Tsy mivoaka tany Sodoma sy Gomora tamin'ny mihitsy zay androany tontolo. Misy zavatra efa tsy maintsy tokony vidiana atao tamin'ny maraina. Misy zavatra lany atao tokantrano, fitaovana tokony ampiasaina amin'ny andavanandro. Mbola misy azo ampiasaina ihany alao mijanona, alao tsy mivoaka any. Ndao hiditra atao amin'ny sambo fiara. Ndao hivoaka ny Sodoma sy Gomora. Dia mba toy izany ravana malala. Ary misy fampitandremana ngezabe nataon'i Jesosy ty androany ty, ampitandremoaka antsika rehetra. Satria izy dia tahaka izany amin'ny andro isehoan'ny zanak'olona. Ohatr'izany ahoana?
eo am-pihinanana sy eo am-pisotroana eo no misy zavatra mitranga. Tsika tsy tokony atahotra satria ny zavatra hitranga dia tsy maintsy hitsanga, ny orana tsy maintsy tonga, ny afo tsy maintsy midina, fa ahafahantaniana mperaka aiza ny toerana misy anao amin'izay fotoana izay. Anaty samy fiara ave anao efa miafina ave anao, ilay samy fiara misy dity ivelany sy anatiny blindenge zany ry avany, tsisy azo atao amin'izany engery avany. Orana efa 10 andro nirosaka avany ambony boboky avy aty ambany fa tsisy azo natao tamin'ny samy fiara. Topatopa telo fotsiny izy fa tsisy azo, tsisy nitete, tsisy foity, satria tsy samby Titanic io fa samby fiara. Io Jesosy io. Ny orana ho avy, ny afo idina, aiza ianao amin'izany fotoana izany? Mba ianao ve anisan'ny tenenina hoe mandra-pahatonga ny andro mandra-piavy ny andro nidiranao atao amin'ny samy fiara dia tonga ny safotrano. Efa ao anaty samy fiara ve ianao io? No azy natao atrorana izany, tsy mila hery Noa, tsy mitady imperméable ianao satria tsisy ilana ny zanaka, fa ao anaty andro aviorana izy efa ao amin'ny tena azo antoka ao anaty samy fiara. Inona moa ny tokony natahoran'ny lota afo? Fa ka tsy lota efa nandeha nivoaka ny Sodoma sy Gomora. Ny afo tsy maintsy midina, fa ilota aiza? Eny ivelany. Ary ny andrasana tonga eny ivelany lota vao nirotsaka ny afo sy ny fara. Tsy hoe mbola taraikiraiky teka may nila tongotra. Nila ny akanjo iny may fa mbola tavela. Tafavoaka tanteraka mihitsy. Ny olana ny problème ny vadiny lota. Tavela. Satria nanino efa nitenena hoe aza mitoditodika. Dia mbola mitodika. Eto Jesosy manome fampitandremana antsika. Izay nahazo ny Noa sy Lota sy ny vady aman-janany. Fa androany Jesosy natao ohatra fotsiny ireo roalahy reo. Fa androany Jesosy manafatra antsika hafatra tena mivaingana mazava ho antsika eto amin'ity androany ity. 2:3. Amin'izany andro zany izay eo an-tampon-trano azafady, ary netany mbola ao an-trano aoka izy tsy hidinaka izany, ary toy izany koa izay any an-tsaha aoka izy tsy verina amin'izay fanolozany teo. Ay zany nitoroteny nahatonga ny Rodriguez teto indray. Halleluia. Amin'izany andro zany izay ao an-tampon-trano ary netany ao an-trano dia aoka izy tsy hidina aka izany. Voalohany indrindra izay any an-tampon-trano. Ina moa ny tampon-trano? Ny trano jiosy tsy voatra ny tranontsika malagasy. Hoe misy an'ilay tapenaka iny dia misy an'ilay ohatry izao. Hoe ao anatin'ilay trankely no nahita. Tsy ao anaty trano, tsy ny trano jiosy zany tsisy an'iny. Fa ny trano jiosy dia fisaka daholo ny ao ambonin'ny trano. Dia ao ambony misy terasy. Misy terasy zany ao ambony. Misy arofanina dia ao ambony ao vita ohatry ny jiosy efa hatramin'ny elany nanana ohatry ny karazana tsika manao beton reny fasika dia asiany asfalta dia asiany ina moa, asiany dity dia asiany lavelona. Dia vita le lavelona iny mahatonga izy lasa malamalama be. Ohatry ny carreau atsika, ohatry tsika carreau io ny tranontsika. Izy ohatry ny tranontsika carrelé io zany dia jiosy tandrany fa tamin'izany. Dia any ambony any zany au lieu de tafo tapenaka dia terasy ny any ambony any. Dia eny ambony tafo eny ny olona. Eny ny olona mitazatazana, eny ny olona no fa ny tena ataon'ny olona eny amin'ny tafotrano, eny an-tafotrano dia natokany jiosy ho toerana miavaka. Matetika atao amin'ny tantarany jiosy dia ny tafotrano eny an-tafotrano eny dia toerana firesahana mangingina. Rehefa te resaka mangingina zany no tsy te ho en'ny olona. Dia andray akatra ny tafotrano misy tsy ambaratelo kely resahako an'izay. Misy secret lazay concept. To dia tena hoe no le akatra ny an-tafotrano. Any an-tafotrano zany ny jiosy any firesahana mangingina. Samuela voalohany dia vakitsika. Samuela voalohany 5. Samuela voalohany 5:5-5. Rehefa iresaka anositra ny Saoly Samuela tsy mitenenina ny vahoaka meloa zany hoy ny tena Andriamanitra. Samuela voalohany 5:5-5. Ary izy roa nidina avy tao amin'ny fitoerana avo akany an-tanàna ary dia niresaka tamin'ny Saoly teo an-tampon-trano i Samuela.
io resaka io tsy azo atao reniny olona io fa isôly a ilaza isamela ilaza misôly ny zavatra ho ataony. Andiny fa enam-roapolo ny fomaraina koa izy ireo ary noho ny mazava ratso ny andro a dia niantso any sôly teo atapitrano Samuela ka hoe tsangany ianao mba ho avoakako. Dia nitsangana sôly ka lasa nivoaka ho any angatrano izy rola dia isy Samuela. Ny ao atapitrano zany a dia toerana firesahana mangingina ary nataon'ny Jiosy ho toerana firesahana mangingina amin'Andriamanitra. Taloha ny Jiosy a rehefa manao le fetiny ratsakazo dia tsy mandeha any an-tsaha izy, tsy mandeha lavitra izy, fa ao amin'ny tapitrano ao manao ohatry ny karazana hutte kely reny izy, le trano hazo kely reny. Dao izy manao fetiny ratsakazo, tsy lasa lavitra izy, fa ao atapitrano any izy manao fetiny teny. Tsy mipetraka an'izany fa mipetraka anatin'le fety ratsakazo, amin'ny trano ratsakazo. Zay ny Jiosy rehefa manankalaza ny fetiny ratsakazo ao atapitrano any zany. Toerana natao inona moa? Toerana nataon'ny Jiosy ho firesahana amin'Andriamanitra, ho fitokanana takatsika hoe mandeha manao bavaka tendrombohitra. Ny Jiosy tsy dia voatery manao bavaka tendrombohitra, fa makaiza ny Jiosy makany atapitrano izy hiresaka mangingina amin'Andriamanitra. Fantatsika tsara amin'ny Asin'ny Apôstôly toko fasivy haitsika tsy enjery zany tantara zany. Asin'ny Apôstôly toko fasivy a Asin'ny Apôstôly toko fafolo andiny fasivy. Ary noho ny ampitso raha mbola nandeha teny an-dalana izy ireo ka mby akaiky ny tanàna dia niakatra teo ambonin'ny tapitrano Petera mba haninona hony mba hivavaka rehefa tokony tamin'ny ora fahaenina. Zary inona zany ny ataon'ny olona ny tapitrano? Mivavaka miona amin'andro a tsy anoatra ny Davida Nebokadnezara hoe mahiny tapitrano any dia mijerijery dia mivady miôry any hita teo. Tsy zany a na hoe hoy izy Nebokadnezara hoe tsy zava hoe ity Babilôna ngezabe nataoko rehefa tena tapitrano izy tsy zava ny Nebokadnezara lehibe, tsy zay. Fa ny ataon'ny Jiosy eny atapitrano dia ny mivavaka sy miona mangingina amin'Andriamanitra. Araka ny tentsika hoe any amin'ny mangingina aindrino ny valavaranao dia amin'ny mangingina anao mivavaka dia Andriamanitra marenao mangingina. Io zavatra tiany Jesosy teneniny io hoe ianareo izay any atapitrano aza mety namaka ny entanareo hatrany, zany hoe amin'ny androny Jehova izany mitoera ianao miresaka mangingina amin'Andriamanitra dia aza mialo io, aza miany zavatra nofo zany. Hoe tena hoe andeha hiala eto fa hay moa mbola misy zavatra ao an-tranonao, hay moa ny volako mbola ao, ny kofrako mbola ao, adiko nanidiny kofra. Fa rehefa ao atapitrano Jesosy, maninona hozy Jesosy? Rehefa ao atapitrano a dia aza mihidina. Aleloia. Ko amin'izany izay eo atapitrano, ny entany ao an-trano dia avelao ny entana ho any. Areo ka tsy hidina haka izany izy. Sambe izao riabana izao fotoana. Za rehefa tamaraina nampaherina ekizy tato anatin'ny groupe tao anaty commencement dia zao zavatra teneko hoe raha misy ny azakazaka fifaninanana azakazaka lavitrezaka rehefa mijery reny fanatanjahantena azakazaka ireny tsika dia rehefa le lavitrezaka be io te manao tour roapolo na telopolo amin'io stade io dia rehefa le amin'le tour rehetrarehetra aloha tsisy mandeha mafy zany raha mandinika nareo. Matetika ary izay mandeha mafy eny aloha eny mimemotra satria mila tezaina ny aina, mila stratégie zany io, mila fomba fiady zany io, fa iza mandamina mety miandro ny ten'Andriamanitra dia miazakazaka mitazona ritme fotsiny ianao. Fa rehefa tonga eo amin'ny tour anankiray maneno le cloche inona milaza, inona ny tour ray farany 400 mètres farany, inona amin'izay ny ataony io na hatrany amin'ny farany ariny miazakazaka. Mahita ianao matetika Keniana na Etiopiana reny avy any amin'ny farany arina any miazakazaka midepase ny olona release mody any amin'ny farany arina any. Fa ny azy ny heriny nangonony amin'ilay tour ray farany. Za mampahery anao androany efa eo amin'ny tour ray farany antsika izao raha ny tena marina. Fantatra ozy hoe filomètre ny tour ray farany io fa tena sprint final, tena efa ao anatin'ny tour ray farany tsika raha vana malala. Za mampahery anao androany aza midina avy atapitrano intsony aloha ianao. Tsy fotoana intsony zao zany hidinanao eo amin'ny toerana misy anao io avo ara-panahinao io ka andehananao hiandry eny ara-nofinao aka ny zavatra ao an-trano. Olevina ingereo e, olevina ingereo e, hodibodrano ingereo e. Fa ianao efa ao atapitrano miona mangingina amin'Andriamanitra ianao, manana avo ara-panahy tena tsara ianao.
hoy jesosy ngeravina ty atsika mitorohevitra jesosy zany tokony arahantsika daholo satria mitorohevitra olona ty hainao zany hoe olona ty manorohevitra anao tsy mamorovoana hoy jesosy am'izany andro zany zay ao an-tapitrano ary netany ao an-trano daoka izy tsy hidinaka izany ary izany koa ny any an-tsaha inona le anao tany an-tsaha miasa ny ale any an-tsaha fotoana fiasany zao sy fotoana fipetrahana ao an-trano zao alohan'ny jesosy sa mahita antsika ny an-tsaha am'izao fotoana zao de io trano io aoka tsy verina am'izay fanolozana izy itsika manao asan'Andriamanitra io i Petera rehefa andeha hanao asan'Andriamanitra de navelany ny arato navelany ny sambokely tany am'izay tany an-tsaha mandra-pahafatiny tany an-tsaha mandra-pahantona anazy teo ambony azo fijariana tany an-tsaha i Petera tsy niverina tsony Petera naka ny aratony indray mandeha niverina izy fa avy izy lasa tanteraky mandra-pahafatiny hoy jesosy aoka tsy verina am'izany fanolozana izy tsaroa izy mivadiny loto mitoditodika nalahelo ny mponina tao Sodoma nalahelo ny zavatra efa nohariny tao Sodoma mety niary zavatra ianao androany teto amin'ity zao tontolo zao ty mety niary fananana be ianao za miteny anao androany fa hoavy fotoana tsy maintsy anatontsika ary zay mahatonga hoe tsy de zava-dehibe tsy maintsy manan-kareny zany ilayntsika zany no comfortsika eto tany fa za malely koa anao raha tsy miliardaire anao eto fa reo tena hoavely reo aza miany ampitso meo anay ny anina saza ho anay any an-tsaha ianao tsy olon-javatra any amin'iny oka tsy ny fiverenanao aka ny entanao ao an-trano nampidina ny afo sy ny solofary efa metiny teo ny tratrafarany tamin'ny fiainanao ianao sanatriany zany fa vadiny lota de tratran'izany mitodika izy reve de vodorana daholo ve reto le frigo américain vont vidiko iny ay mesanao d'anglina ela nandriko ani de hodorany afo solofara hoe akaizy izy teo so de mba tsy teo de vadika siro hoy tena Andriamanitra andiny fatelo amby telopolo nazovy mitady amonjy ny ainy de avery azy fa nazovy ny avery ny ainy de aro azy beda be ny olona mitandrina loatra ny ainy fa voame tsy mahatazona azy fa hitanareo mandinika anareo be de be ny olona na de tsy teko zany ambany vohatra any misy mpanompon'Andriamanitra any riavana tsy mirana azy valana sy ararikibo fa ny ampavana sam'Andriamanitra goavy manta ary ny sakafo rano mandeha ny andalana eny ny sotroana tsy mety marary tsy mety voabila arziose re ny olona andehanao san'Andriamanitra zay any fa matetika reny olona tena miaingotraingotra reny misy tonton anay zay tantareko anareo zany tonton anay zany sarotra be miara-monina am'izany fa izy zany riavana tena olona tena tsy mbola hitako zany aloha teo fiainako zay tonton anay zay marapahaizana be zay mba ohatrany mahay be resaka physique chimie reny izy resaka biologie resaka reny tena fijereny amika amin'ny microscope jereny daholo voatabia reny de jereny misy biby toy rety biby anaty voatabia de ny azy raha zany mbola velona tamin'ny andro covid fa teneniko anao fa tsy haiko tsony na inona ny fiarovatena nataony zany fa hitreto tamin'izany zay mbola tsisy ny covid zany tontonay zany tsy miala ao an-trano misy eau de javel de le alcool 90 reny de ohatra anao mivahiny any aminy de volindry izy tsy mandray ny tananao zany raha sendra tafaray ny tanana ianao eo miazakazaka izy firina am'le hitanao le eau de javel fasana amin'ny alcool de ny zanany tsy mahazo misy hoe tonga hoe teraka izy de le kozainay reny mety mireto zao zareo mialatsiny fa tsisy mahafantatry nareo izy fa reo zanandreo mpanampy anankiray de io mpanampy io mitaizan'ireo io mpanampy io avodio amin'ny eau de javel tsy misy ohatra zany de zay anao zany tonga maty izy zany mahafatikaty kely
inona kely, aiza Gabriela kely, aiza tsisy an'izany, tsy azo natao izany ny zanany. Dia misakafo anao dia izy rehefa ao an-trano ohatra miray vahiny ao an-trano dia izy makamaka lavitra izay dia jereny daholo zavatra ataonao. Dia ohatra hoe nametraka ny tanako teto na ohatra hoe vera sy vilia azo sakafona tsisy mahazo mikitika aloha ireo voalasa ny vahiny. Miala avy any amin'ilay izy manao saritava dia manao gant dia mitondra ty eau-de javel ty alcool 4 filina daholo dia izay misy diatanao rehetra hoe ianao ohatra namomoan'ilay varavarana poigny efa fana matahotra microbe tsy misy ohatr'izany, matahotra virus tsy misy ohatr'izany. Zany tantahan'izany ehetrany hoe tany amin'ny taona 1980 zany 82 ohatr'izany dia ehetrany hoe raha zany olo zany mbola niaina tamin'ireny covid ireny ngamba nitsefotry hoe masika ngamba nitsefotry ny masika fa ina ao izy nareo nahafaty an'izany taontaona izany matin'ny microbe. Misy microbe tafiditra tany anaty tsy nahiny tany dia zay eto raha le amiba moa izay zay ino ohatr'izay matin'ny microbe tena zina moa zany tena tamin'izay rehefa maty izy ohatrany hoe somary ohatrany hoe nampimekely any le hoe io le zavatra tena natahorany tena nitandremany fa io no nahafaty azy. Tsika mifampotsika an'Andriamanitra aza matahotra ny haitsika izany sady tsarika tsy matafika masa zany afa tena ny rano soa verisy tsisy microbe. Fa any misy pasitera amin'izao tsika miteny zao rano mandeha amin'ny rano io no sotroiny mety avy misy nanasa lamba tany mialatsiny ohatra hoe mahatsy rano mametritra azy fa inona zavatra mitsaka andehanao san'Andriamanitra. Ny tiako tenenanao hoe tsika tsy raha resaka hygiène fa za mitenenao manazava fotsiny neny Jesosy raha mbola izy ny ataontsika aloha laharana tsy maninona izany na dia anitsaka menarana sy maigna na dia isotro zava-mahafaty tsy mampaninona atsika raha miaraka amin'Andriamanitra. Ajantsika ny amin'iny diso nadio be loatra izy fa nanahirana nkazany raha tena sakivy mihitsy anao ndao any andra tonton ianao tsy raha isy ny tanany zany ianao zany ianao io dia avy teo dia jereny zao avy microbe izy ngamba manao an'izany hoe manao pasika dia fanasa tongotro zany azafady fa tsy anao an'izany raha tonton hoe anasa ny tongotra ao anaty koveta zany ozy raha bavarakeo zay za tsy anasa tongotra amin'io fa misy inona misy microbe satria nasan'olona hafa tongotra. Reny zavatra izay tsika zany rehefa ao anatin'ny fampotsika an'Andriamanitra mipetraka daholo aloha ny resaka siansa sy ny sisa. Manasa tongotra tsika rano ray ihany dia soloana tsy indraindray zay le pasika nendry Jesosy ary dia amin'ny tany Israely mana sarodrano mety ny rano koveta nisy ny tongotra Petera ihany nisy ny Jakoba nisy Jesosy mihitsy nefa nanazy azy Jesosy tsy dia tena misy microbe kosa Petera inona ty ajantsika eny amin'iny fa izao amin'izay andiny fahatelo amby efatra amby telopolo ny tena angalatsika fampaherezana androany eto tsika ny fampoka kely androany andiny efatra amby telopolo lazaiko aminareo fa amin'izany alina izany isy rolamy ray fandriny ny anankiray horaisina ny anankiray avela isy rovavy miara amin'ny totovary ny anankiray horaisina ny anankiray avela ary misy rolavy any an-tsaha ny ray horaisina ny anankiray avela amin'izany fotoan-drazany misy olona roalahy miara-matory eo ambony fandrina amin'ny oalina io raha amin'ny alina ny andro ny tompo zany raha amin'ny alina zany ny andro ny zanak'olona ary zavatra tsy maintsy isy zay zavatra zay io na hifady any tsika hitona mavaka an'izao tontolo zao tsy maintsy misy no tavela moa tena Andriamanitra ozy Jesosy raha zay koa hoe famonjany ala any isy roalahy amiray fandriny ny anankiray horaisina ny anankiray avela. Jesosy ary ngiravana amin'izany tena mbola be finoana be hoe roa hoe ny atsasany zany miakatra ny sasany midina fa raha amin'izao faratsitsika zao faratsy zao tontolo zao zany tokony hoe raha misy olona zato miara-matory ny ray horaisina ny 5 mety avela tena marina zany teniko anareo zany fa io fanoharana nataon'i Jesosy. Inona moa le hoe misy olona ilay matory eo ambony fandrina inona moa le fandrina ny fandrina io dia izao tontolo izao
ity izao tontolo izao ty dia mampandry atsika. Rehefa mbofandritsika possible kokoa tsika rehefa mbofandrina restory noho tsy restory sa hoany. Rehefa mbofandrina na atoandro ianao daraiky makeo mbofandrina na tsy te atory ianao reso azy ianao satria ino io fandrina. Zay ary nendreny ambony tomobile mitondra tomobile reso. Mahita fa zay ny atao eo ambonin'io fandrina io. Mba atao ihany amindray baiboly ao famlatsaka ao zay telefona amindreo latsa amin'ny telefona. Satria inona ny atao ino io fandrina natao atao ino natao atorina. Ity hoe fandrina ity dia tsy ina koa fa ty zao tontolo zao ty ngerana mampatory. Eto amin'ity zao tontolo zao ty no misy an'izany hoe fifoaza amin'izany, fifoazam-panahy. Any an-danitra tsy mila fifoazam-panahy satria any tsisy matory-tsony. Fa eto an-tany tsy maintsy mila fifoazam-panahy, misy sampana hoe fifoazana satria manino matory. Ina nefa ny ao anatiny nefa io sampana fifoazana io tsy any amin'ny bary io fa am-piangonana fa iza misy an'ilay fiangonana eto an-tany. Ay ao am-piangonana manino mampatory satria aiza ilay fiangonana eto an-tany eo ambony fandrina. Dia mitandronytsika mba tsy hatory satria eo ambony fandrina. Ireo olona rehetra tenen'i Jesosy hoe mihinana, misotro, mividy, mivarotra, mamboatra trano, manao tambony, mampiakabady, ampiakaram-bady. Ireo angery amany eto amin'izao tontolo izao dao angery no miseho hoe. Ary eto amin'ity izao tontolo izao ity eto antsika mila mitany hoe tena ohatra matoritory, ohatra ny hoe matory ara-panaza, ohatra ny nangatsitsika, ohatra fa maninona eto ny ohatr'izany foana ka eto izao tontolo izao ity natao ho amin'izany. Efa nidina teto ilay pampatory. Dia ny zavatra mitsanga rehetra dia jena tsara ny zavatra rehetra tsara miseho eto amin'ity tany ity mampatory ara-panahy daholo. Ny zavatra rehetra mitsara sy mivoaka eto amin'ity izao tontolo izay ary mitombo isan'andro ny zavatra mampatory eto. Hatramin'ny io Facebook io Facebook io anisan'ny fitaovana ngeza indrindra teo am-piratana satana na omby indrindra. Fa io dia zavatra mampatory. Amin'izay zao fifidianana ny Madagasikara ampatory indray zao voaka eto zany zao ny olona mivavaka manao live rehetra manao live momba amin'ny politika dia ifamaly aman'olona amin'ny fifidianana ary ny tamin'ny 2018 tena nahitako lesona mihitsy tena ampatory. Io Facebook io hitanao daholo vao manokatra anao ianao dia tadikio zao teneny ny isaky nanokatra Facebook ndeha atory afa-tsy hoe jery toriteny ray ny hitanao ao vo mivadika ny zavatra fa mahalinanao. Zavatra tsara rehetra mipotra eto amin'izao tontolo dia zavatra mampatory anao daholo, mandrotsirotsy anao, manome anao kidoro, manome anao ondana daholo. Eto amin'ity zao tontolo izao ity zany eto ny maharendremana. Eo io tenen'ny tena ohatra misy roa lahy miara-mandry miray fandrina samy eto amin'izao tontolo izao tsika. Fa samy eto amin'izao tontolo izao tsika mangata amin'Andriamanitra ianao. Ireo olona 10 vavy 10 vavy virjiny reny ravany samy virjiny reo, samy virjiny reo, samy voafidy reo. Fa rehefa tonga ny alina tsisy ny teny mihitsy hoe dia ilay 10 adala tonga dia renoka fa ny 10 ela tena niridiриdy tena tsy natoriny. Fa hoy ny tena Andriamanitra rehefa tonga ny samy mamantona any dia samy reniremana. Na ina hoe samy reniremana satria olombelona mila matory. Ary rehefa fatoriny samy olombelona sy ny olona reraka any mahita tory ambony fandrina. Fa efa eo ambony fandrina ianao resy foana ianao. Samy eto amin'izao tontolo izao ity tsika. Na ny mivavaka na ny tsy mivavaka samy afaka no resy tory eto ry havana. Fa ny anjaranao satria ianao mivavaka mangata amin'Andriamanitra isan'andro isan'andro Jesosy aza vela rendremana. Aza vela mandry ary raha rehetra sendra mandry Jesosy, sendra tafatory Jesosy, tsarovy Jesosy fa za ataovy an'le alaina fa za vela tavela. Zany nilana an'izao toriteny isan'andro zao. Na dia eto ambony fandrina ary tsika tairina foana. Ary zany na ny toriteny ity androany tairina indray ianao satria matory eto amin'ity zao tontolo izao ity tsika. Aleloia.
misy olona vaovao dia arabaitsika hiaro dia tonga soa ianao. Aleloia. Sotra ny nama mandray azy, sotra antsika rehetra mandray azy. Mitody raha olo soa. Tonga soa hiaro dia maretatra amin'ny farany. Dia tairina indray tsika. Mandefa toroteny isan'andro Andriamanitra amin'ny alalan'ny mpanompony mba hanino, mba hanaitaitra atsika sao renoka tanteraka ny toromaso-pahafatesina ozy Davida. Misy ny toromaso fakanaina, fa misy ny toromaso-pahafatesana. Misy rahalako raha-panavadiana izay nanao siesta, toromaso angalanaina, to dia tsy mifotsony, toromaso-pahafatesana. Tandremo, hoy Jesosy, misy anankiroa miray fandriana. Zany hoe possible zany amin'ireo olona samy matoritory reo, mbola misy amin-drano fo reo. Dia mangatahina hoe za Jesosy ataovy amin'izany aho. Za Jesosy ataovy amin'izany. Ny anankiray ho raisina azy izy, ny anankiray avela. Ary le faharoa koa, misy roa vavy miara mitoto vary, ny anankiray ho raisina, ary ny anankiray avela. Inona moa ny hevitry ilay mitoto vary eto? Voalohany indrindra, taria aloha taria lehilahy no resahana. Isika endrikitsika olombelona zany. Teto indray roa vavy. Ny vehivavy dia endriky ny fiangonana ao anatin'ny Baiboly. Zany hoe misy roa vavy, misy fiangonana anankiroa. Miara mitoto vary. Inona ny hevitry ny mitoto vary? Ny hevitry ny mitoto vary dia misy vary avy any tanimbary. Dia mizara roa mazava tsara ireo vary ireo. Rehefa vakitsika vedany ny Matthieu 7. Matthieu 7 nge vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Matthieu 7:12. Hoy ten'Andriamanitra. Eny an-tanany ny fikororoany, ary izy anadio tsara leo mpamolohany ka anangona ny variny ho any atsofotra. Fa ny akofa sy ny mololo hodorany amin'ny afitsy mety maty. Mizara telo zany ny akora eto. Ny voalohany vary. Reny to dia tany atsofotra. Fa mbola vary akotra reo fa fantatra kosa fa vary. Ny akoatran'izay akofa sy mololo. Mila fa tsy misy olona andany masinina, andany courant hitotoko akofa. Totory ty akofa teo miteraka vary any. Fa inona zavatra totona? Vary akotra, misy vary ao anatiny. Ilay mitoto vary zany dia zao, efa vary aloha reo. Alleloia. Fa ho totona ireo mba ho fotsy. Alleloia. Inona zany le hoe vehivavy mitoto vary? Fiangonana mamola vola pino reo rehefa. Isika ireo natsona, tsy natsona ho very. Fa nijerena teny an-tanimbary teny, dia mba nijerena ihany mba misy voy ihany ao anatintsika. Mbola misarona akotra. Ka iny akotra iny ny antony tontony tsy isinana vary akotra. Fa ny alehan'ireo vehivavy anankiroa reo, misy roa vavy miara mitoto vary. Ny pastera, ny mpitarika. Ny anjara asan'ny pastera sy mpitarika fiangonana sy mpitarika ohatranay reto dia azo omenao tsiny fa tsy maintsy mitoto. Tsy maintsy mitoto e. Tsisy vary akotra atao any ambili zany. Fa tsy maintsy totona amin'ny anjaran'ny pastera sy mpitarika sy ny bishop sy ny presbytera sy ny tsy fantatro rehetrarehetra sy ny doktera sy ny rehetrarehetra. Dia ny totonim-pino fampianarana tsy misy klero. Totono isan'andro. Mandra-pahinona, mandra-pafotsiny. Zay taloha mitoto vary mitoto vary. Totono aloha iny amin'ny voalohany, tsy haiko raha mitovy ny antsika zay moa tany akady vato, zay tsy tany anala volona, mety samana. Fa ny totono aloha le vary. Dia rehefa totono iny dia voalohany, dia loharina ohatr'izao aloha le laony, varana. Dia ohatrany hofaina le izy, fa tsy mbola izy iny. So dia tonga dia andao hohanina fa akotra ny betsaka amin'iny. Fa iny loha dia misy apahany efa miala. Efa mahavelivelo-bolo mijery an'ilay vary, efa mba misy vary menamena ao, fa misy akory fa mbola atao inona indray iny. Dia inona ny tenenena, maninona reo mamonjy vary e, zany milazandreny, fotsiny. Misy aminareo efa mba manomboka metimety ny raha dia mbola tenenina fa ka totoina. Toto ny havana ny atao eto e.
tontona inona anao tontona kanota misy fotoantsika mitony kanota toto vary ny atao eto tsy ifanala fangirana ny atao eto na ifanao fialam-boly fa mitoto vary ke ny atao reto randosika mitotototo misy aminareo akotry be matevina be dia totonana fa efa mba mifidian'Andriamanitra kosa tsy anareo no mifidy aby zany mifidy anareo mba handeha tsy amo alleloia dia toto misy ale ondry rey ohatra anankiroa ary mba mivoatra mavita anankitelo mirindra misy fa nay no ihany lay ary mbola midona ny ino famota fampikapoka dia manao sady mikotry vary mitrotry zaza pavizaza misy toto androany zany raha misy fotoana hiteny anao indray zay tany Ambatomanga zay mitoto ihany koa any Ambatomanga itsy zay mitoto zany zao amin'ny fotoana zany mety mba misy fotoana iranam-bavy Marie-Jo ohatra mba hiantsokena mba misy resaka kely ataotsika dia efa mieritreritra zany Marie-Jo voatoto indray mba androany Erika manana fotoana kely ianao misy aminareo reo ataoko zany ny zavatra tsara ny resafanareo fa to dia mieritreritra toto vary fa nefa azavena tsiny fa zany ny etsin'Andriamanitra mitarika misy roa vavy miara mitoto vary ravana aza tezitra tsoa lefa totoina fa mila fotsisika ny vary ny ravana ny vary ordia ny vary tsara vary ordia etretreo vary ordia io efa fotsy mbola totona indray mba hahatonga azy koba tsara toto ary ny koba tsara toto ny fanatitra fa tsy vary ordia efa na fanatitra zany koba tsara toto inona moa koba tsara toto aizany angany tany amin'ny akotra iny aza kivy ianao amin'ny fampianarana aza kivy sy malahelo amin'ny fananarana isanandro sanandro marary kivy sady oaramesany efa tsy hoe anniversaire ny ara-banana mba iresika kely aminao mbola sy marsenina kely pasteur aho fa ataoko eto fotsiny efa anniversaire efa maka miresaka iny ara ohatra ka fa vary totono ny anjaran'ny mpitoto dia ireo vehivavy ireo ny fiangonana dia natao hitezana ny ara-panahy natao hitotona ny vary mba ho tonga vary fotsy ho tonga vary koba ordia vary titika ravana tandreminareo mba tezitra amin'ny pasteranareo na tezitra aminay raha zavatra momba ny ara-panahy mitenenana anareo fa reny natao hoe mitoto vary rava malala mitoto vary ary eto dia tena tsy maintsy mitoto isanandro satria zao efa mba tsara ngery avana atsika tonga amin'ile fitotom-bary io efa izy ve ianao io matoy anao anarina oy fomba fiteny malagasy niendrona anarina tsy misy adala anarina avy anao le adala be moa avy anao tsy mety ny mamon'olona fa maniny ianao dia mamon'olona ohatro vao me anao ngamba men'ny totondry adala ve anarinao ekena fotsiny tafindamba ny atao andray fa tsy anarina tsony fa izy ao anarina miendry iza zany mitotono vary tsy misy mitoto akofo dia zay mitoto efa mahakorazana hoe dy any an-danitra pastera tsy tezitra satria zao any an-danitra izy azao zao mahakoraziko indray amin'ny korano rehefa misy totono eto alleloia alleloia misaorinareo raha mba misy fiangonana mpitoto vary misaorinareo raha misy mpanompon'Andriamanitra sarotiny amin'ny fitondrantenanareo fa io mahatonga antsika ho koba tsara toto mila mitoto vary paster mila mitoto vary bisopy mila mitoto vary doktera sy ny professeur sy rehetrarehetra naneny olona le akotra safosafona ny toriteny mpitahina toriteny fampanantenana tsy resy zany ianao sy ny tsy safosafona efa hita fa akotra eto tsy zany totony ianao ho lasa vary fotsy ho lasa koba tsara toto fa mitena zava-doza amin'ity zavatra tenen'ity dia zao tsy le zavatra totono tsy le vary totono ny problème an' Jesosy eto ny problème an' Jesosy tsy any amin'ny vary ho totono fa ny problème an' Jesosy any amin'ilay mpitoto vary misy vavy
rovavy izy miara mitoto vary, miara manao asan'Andriamanitra, miara manao tafika masina, miaraka manao live amin'ny Facebook, miaraka manao vavaka tendrombohitra, miara mitarika fifadikana, miaraka manao délivrance, miaraka mitondra fampianarana. Fa ny zava-doza ny ray amin'ireo raisina, ny ray amin'ireo fafely. Zary avana mampahery anareo, mampahery antsika rehetrarehetra. Ito koa mbola misy an'iray farana sy zay tsika hoe isy roa lahy ao any an-tsana, indray ho raisina, ny anankiray avela. Ina ray ny hevitry ny sa? Ny hevitry ny sa dia resaka asa io, resaka fandraharana io, resaka fivelomana io. Tsika zao tsika ty andafo zao eto Frantsa, tsy mandeha miasa tsika amin'ny latsinainy, tsy makany an-tsaha zany tsika. Bonoka talata dia makany an-tsaha indray. Zany hoe inona zavatra tenenina? Ianao zany io makany an-tsaha io, resaka fiainana andavanandro mihitsy io. Ianao sy ny voisin anao samy mandeha miasa. Ianao sy ny havanao ianao sy ny vadinao ianao sy ny mpiara-monina aminao, ianao sy ny mpiara-miasa aminao. Zany hoe makany an-tsaha. Fa mbola ao anatin'ireo koa misy no raisina, dia misy indray avela. Za mampiaina anareo androany. Resika anaova n'olona toetra tsy mendrika, resika anaova n'olona teny marary, indraindray ary nareo mety misy volon'ny vadinareo mihitsy. Za mitena anareo androandry, eto ambavaka izy. Ary zao tenenina, tsy tokony akivy anareo dia zao tenenina. Misy ray ho avela, misy ray raisina. Nareo kristianozina vadinareo very. Fa ny zavatra teneninareo amin'ny fotoanareo manao zavatra, amin'ny fotoantsika manao zavatra, ninona zavatra ataotsika dia zao foana atao, sady miasa tsika mitady vola, miandrandrano lanitra, dia mitenenety Jehovah, za mo raisinao. Miasa ampiasanao anao samy manao ny asany mpiara-miasa. Fa zao foana tena Jesosy za mo le Jesosy le ho raisina. Alleluia. Za mo Jesosy le ho raisinao. Miara mitady vola, miara manao afera izao ianareo, miara manao business zao ihany. Fa zao ny ataonao Jesosy aty atsaza za mo Jesosy le raisina, azambasa Jesosy le avela. Anatin'io ady lalovanao io, misy fotoantsika manana fahavalo, ny ampinonokonao sisa indraindray tsy stresinao hoe fahavalo io, tsisy azonao atao amin'io, manao ny atao, zao fotsiny ataovy an-tsainao. Misy ray raisina, misy ray avela. Misy fotoananao reo mety ampahorin'ny vadinareo mihitsy ary, mety tena mety misy mandalo ady mafy. Zao angatahana amin'Andriamanitra, raha sanatry tavela ny vadinao, mba tsy ho tavela miaraka aminy ianao. Roa miara matory ny rehefa re. Possible na misy vady, ndray lasa ndray tavela. Aza mba ianao le tavela mandrakizay. Mampahery anao androandro, mba ho ianao le hiala, mba ianao le ho mitsangana, mba ianao le ho raisina. Manoloana ny adinao, manoloana ny zavatra rehetra lalovanao, zao foana tenenina. Tena misy ho tavela eto fa misy ho raisina eto. Possible. Riavako, malalako. Arak'ile hirantsika tamin'ny voalohany teo, mahery fo ny andraisana anao. Arak'ile hirantsika teo mihitsy hoe mahery fo ny tiako andraisana. Mahery fo zany tsy arabaina rehefa fety ny 29 mars ianao na ohatry zany, raha tsy olona be kotra maroatra efa nitambasy anao tamin'ny 1947. Satria olona voateraka tamin'ny 1980 zany mba raha mahery fo tamin'ny adiny 47. Olona tsy maty tamin'ny ady. Riavana, ny fomba rehetra ataovy mba hatonganao ianao no raisina. Nalaitsika misy fotoana te amin'ny fafapo-olona, mitodika kely aminareo izay manambady. Fa misy fotoana ingravana araka ny totentsika maly. Misy fotoana ingravana ny vadinareo mangataka aminareo zavatra fanoatra amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Mety misy aminareo mihitsy ary manambady miteny hoe aza mipapaka izany tsony fa inona fa ny vavahanao eo. Aza mety latsaka anatin'izay fandrika izay. Misy ray ho tavela, misy ray hiainga. Sanatria ve ao amin'ny tokantranonao dia tsisy ray tafakatra na denao azy? Sanatria ve no ny fitiavanao olona anankiray dia ho ataonao sitrapony dia tsisy an'ilay anankiray tafakatra fa samy tavela? Sanatria zany amin'ny tantaran'olona anankiray mety misy olona roa amin'ny ambony fandriana,
teo niara tavela izy ireo farafahakeliny ianao tafakatraiky raha ny zavatra zay mety efa raisinao izay zaraina aminao raisinao elo isan'andro a ny farafahakeliny tena minimum misy anankiray raisinao tokantranonao farafahakeliny zany fa eto ambavaka ny vadinao iara tafakatranonao eto ambavaka ny zanakao iara voavonjy aminao fa ny farafahakeliny misy an'io ray ny ray horaisiny any anankiray horaisy io farafahakeliny ianao efa tokony ao anatin'izany raha ny zavatra zay efa raisinao isan'andro azao dia maly a mialatsiny aminareo rehetrarehetra zay any Koweït any fa misy aminareo nahita teo nandalo teo mba masika fety any Koweït mialatsiny dia mahita fa olona mpizara live mpamonjy live fa fotoam-bavaka tsy haiko na Koweït na taiza moa fa misy fety ohatrany amin'ny tany arabo zay oriavany farafahakeliny nge ianao io tokony ho raisiny rehefa tsy voatarika eo ihany le olona mpapadi vatana miaraka aminao reo a dia vonjy eo ny tenanao teto amintsika teo nisy lana finaritra be andeha mamonjy fotoa fety izy misy fety fianakaviana dia natany izy mety fetsika mandeha amin'ireny dia nitenena hoe mety ka tsy solana fahaza manao ny fanaony fotsiny fa andana hotrony ny fetiny andro andavanandro dia nefa raha kosa za tsy nandeha fa manino misy an'le toriteny tamin'ny herinandro iny hoe aza sina sentiment ny havana raha sanatria analanao misitrapona ra tonga dia tsy nandeha izy mba nareo ry havana mba io no avinareo fety zany ke ry havana ka fety zany ke ry havana hitatsika mandrakizay zany anao fety moatsika mandrakizay fa baraka be mihitsy nareo misy aminareo rehefa taitaitra ny lohanareo mpitory-teninareo rehefa taitaitra indreny lohanareo mampandivatana eo amin'ny Facebook nareo inona zany ny tena marina fa za te teny aminareo tsy maintsy misy ray tafakatra dia misy ray tavela mba ezao mba enao le ray horaisina farafahakeliny no enao io possible ny ankonanao manontolo horaisina daholo ankonana hafa ny tsy raisy fa satria ianao ao ianao fahazavana ao amin'ny manodidina za ry havana tsy hoe za tsy tia fety fa ny fety fanohatra amin'ny sitrapon'Andriamanitra tsy hitako izay ilako an'izany misy olona tena tsy miraty io fotoam-bavaka zay pastera zay mbola pastera eo koa na afrikanina na kanadiana na amerikanina na gasy na vaza fa tsy maintsy hitanao vany ito pastera eo foa zay olona zay fa rehefa ny anaty amina koa izy dia io koa izy dobla fasy misy botifotsy dobla fasy fa tandreo mitahitoko retsika rehetra tsy hoe miteny anareo miditra amin'ny fiainareo fa le izy ataonareo live publika dia hitanay dia zay rehefa tonga tsy maintsy mitoto vary zay mampalehibe mahita anareo fady amina ohatra nefa ny inona ary ny antony hivadinareo any fivadikana zany misy tanjona ao ambady tsy hoe voky anao hoe tsisy sakafo fa dia fady amina fa misy tanjona zay zao manana sakafo zay ao miandry anay ao fa zay hifady amina ho an'ny ara-pananay aveo zay sakafo alleloia fa tsy ny famonjena fivadikanina hiditra anaty gropona fivadikanina ny zava-dehibe fa ianao malala ny sitrapon'Andriamanitra ianao mibanjina fa ianao io hiakatra anankiray io dia tandremo fa ny olona hoe nanao live karaha tamin'izao fotoana zao zany dia zao no baiboly ivoaka ny herinany nisy tamin'izany fotoana zany ho Jesosy taony nanao live taony nanao fety nisy nanao fety nisy nampandivatana fa rehefa tafiditra tao amin'ny fahamasinana kosa iza ohatra marina aty anahy ohatra dia nidina ny rano tsy mahavonjy anao ny disco zay misy irany activité tsy mahavonjy anao disco fa tsy mahavonjy io raha nahavonjy io efa ela ny voavonjy tany anaty disco fitiavana anao zany mety izany hoe indray le rahalarado zay rahalarado zay tianao izy manao an'io ivavakitsika ndao aloha tsika tapitra ny fandarantsika alleloia tapitra ny toteniny mino fa navoray zavatra nareo alleloia ndao atritsika tonga isika dia hiditra anaty fizarana fahatsapana aloha tsika afaka miantso amin'izay na raha le miantso teo dia ndao hiditra ny fizarana fahatsapana aloha tsika iza mizara fahatsapana inona
no zavatra voarainao tanaty toriteny a afaka mizara fahatsapana ianao am'izao fotoana izao a dia afaka miditra ao ary ndao ary a iranabavitsika ianabavy aina ao anaty telegrama ao izara fahatsapana vola dia tompy aina Tainto pasitera dia tainto tsika rehetrarehetra nefa ny zavatra voalaiko androany dia tena hoe mankasitraka aloha pasitera fa nampifo ary tena nampahery be ny toriteny a dia nakasika be an'aly hoe tsy nakina ny mariva ny fanjaratsika ny an-danitra fa na dia namany akaikitsika aza na ny olona izay tena akaikitsika zany a possible ny mijanona fa zasy ianao no tena mila mievaka foana manaraka ny sitrapon'Andriamanitra raha te hiakatra. Dia ny faharoa koa nakasika be an'aly hoe tsika raha maika raha maharitra ho fahazavany zao tontolo izao tsika raha maharitra ny sitrapon'Andriamanitra dia possible ny ankonantsika koa miakatra ny an-danitra. Amen. Makasitraka pasitera. Aleluia, makasitraka n'izany reny tsika makasitraka ny ranabavy isika tao anatin'ilay fizarana fahatsapana. Aleluia. Dia mahereza dia tahiny tompo ranabavy aina iza ihany koa no ao ambadibadika ao izara fahatsapana ndao mpanositsika indray a ny anabavitsika ery karaka izara fahatsapana amin'ity androany ity. Aleluia. Tahiny tompo ranabavy erika izara fahatsapana. Allo, tahiny Jesosy pasitera dia mankasitraka amin'ny fitenenana ny fahatsapana voaraiko teo zany a dia tsika zany a tahaka ny akotry dia mila fotsiny isan'andro dia tsy tokony hoe tsy tokony zany tsika hoe raha mahazo teny na fampianarana dia tsy tokony emotra na hoe inona ataontsika sakana tsy ahafahantsika miroso satria tsika mila fotsiny ao anaty an'Andriamanitra. Dia ilay faharoa ilay eo amin'ilay resaka hoe fanidina isika zany mila tsy matorotoro mihitsy ny rehefa manompan'Andriamanitra fa mila mifo mandrakariva na dia ity amin'izao tontolo izao ity a dia mila tsy hoe avelantsika mivarindrina ny ara-panahintsika fa mila miazakazaka foana zany tsika fanompoana an'Andriamanitra dia izay no fahatsapana voaraiko androany dia makasitraka pasitera fa mampahery be ny toriteny. Tahiny Jesosy. Aleluia. Makasitraka ny ranabavy erika sady tahiny Jesosy koa nareo menakavy ao a dia misaotra amin'ny fizarana fahatsapana fa tena mahafinaritra be a tena mamy a dia Jesosy amaly fitianao ndao indray ary tsika hiditra amin'ny olona manaraka izay izara fahatsapana dia aveo tsika nao hira dia hivavaka tsika aorinan'izay. Andao ary a miandry kely tsika ohatra mbola tsy tafiditra ohatra tsy tafiditra raha latojo no manaraka ao fa ohatra mbola tsy mety tafiditra izy a andao hoe ama aloha ny ampidiritsika raha tsy tafiditra raha latojo hoe mety miona angamba ny ampelanaisy raha latojo mahatonga izy tsy tafiditra. Ao ary anabavy ama izarantsika fahatsapana. Tahiny tompo anabavy ama. Somary ratsiratsy ny fifandraisana dia tsy maintsy voatery mitapahana ranabavy iama mialatsiny indrindra. Andao a mampandrosotsika ny anabavitsika manaraka ao ranabavy Berta izara fahatsapana. Tahiny tompo ranabavy Berta. Aleluia. Tahiny Jesosy pasitera dia tahiny Jesosy tsika rehetra ny fahatsapana zazara teo tamin'ny toriteny pasitera teo amin'ny farany izay fampianarana any amin'ny lalana hoe fanarahana ny amin'ny toriteny tsanganafika zany ny amin'ny alalan'ny pasitera maro isan-karazany satria hoe tsy famono rehefa tena hoe nafitivonina amin'ny anatin'ilay famarinana dia tokony hanana fifantohana ny amin'ny ray ihany fa tsy hoe vezivezy tsisy ery satria ntenefa mety tsy avalona tsy fantavoana efa mikarikolaniny amintsika raha zay no afantsika dia makasitraka pasitera dia fianarana be ho azy ilay izy Aleluia. Makasitraka ny ranabavy Berta mahafinaritra be daholo ny fizarana fahatsapana
izay ataonareo andao ary ampandroso hafa ndraytsika tsy maninona. Aleloia. Ilaina ny fizarana fahatsapana. Ndao ampandrosika indray ny anabavitsika mihaja ao Madagasikara izara fahatsapana. Itoko anabavy mihaja na rahalarana iny tsy fantatro izay teny. Ito pasteur, ny fahatsapana voaraiko izany dia hoe na dia mihinana sy misotro arytsika dia tena tokony hanana fifatohantsika tsy haly any amintsika satria mbola tsy tonga Jesosy. Aleluia. 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 Marika sitraka ny ranabavy mihaja misaotra indrindra fa dia izay tokoa ny tena marina hoe afaka mihinana antsika misotro fa mifantoka ihany koa tsika ao anatin'izany dia tahiny tompo isika rehetrarehetra. Ao ary atsiko ary raha latozo satria tsy tafiditra izy teo. Aleloia. Ilayntsika koa ny fizarana fahatsapana avy amin'ny raha latojo ao azy. Ohatra tsy mety ampilena raha latojo taiko na misy problème avy any aminao ihany messenger fa jereo kely ihany ndao jerentsika ny mety any anaty messenger WhatsApp ngamba ny tojo mety ety raha ohatra ka mety aminao. Aleluia. Eny raha latojo anao fitenenana. Eta Jesosy tsika rehetra ny anany tena zavatra nahakatika be anay andony paraikika amin'ny tempo sady novakiko kely hoe amin'izany andrany izay ao an-tampon-trano ary netany ao an-trano dia aoka tsy hidinahaka izany ary toy izany koa izay ny antsahoka tsy heverina amin'izay fahanao izany izy efa henoko foana fa tsy haiko mihitsy hoe zinona raha dika izay ny an-tampon-trano dia zinona ny entana dia zinona tena dikany fa tena hoe makasitraka be lehibe amin'ny pastera mizara anazy fa teo mbona zava tamika ve ny atao any an-tampon-trano mivavaka dia mila hoe miakatra foana izany miara-panamba tsy midina intsony amin'izao andro farany izao fa hitsikena ny Jesosy dia tahaka an'izany koa eny an-tsaha hoe miasa dia miasa manao asan'Andriamanitra fa tsy hoe miverina miara-noko indray tsy miverina fahotana sy ny sisa fa tena mandroso sady mampiakatra miara-panahy mikany an-tampon-trano mba afaka mandidiana sady manao asan'Andriamanitra amin'izao fitsenana an'i Jesosy izao dia nahakasika be anahy nankasitraka be be amin'ny pastera sy tsika rehetra tain'i Jesosy. Aleluia. Misaotra raha latojo misaotra tamin'ny fizarana fahatsapana. Mahafinaritra be daholo ny fizarana fahatsapana na ny amin'ny soratra na ny amin'ny soratra na ny amin'ny appel isaorana an'Andriamanitra fa tena mangy tena makasitraka. Ndao ary tsika mbola misy anankiroa ngamany izarana fahatsapana dia hira sy vavaka tsika avy eo ampandrotsika ny anabavitsika Nirina Rodriguez izay efa mpizara fahatsapana eto foana moa izy inona ny tsapanao androany? Ito pasteur dia makasitraka na amin'ny fitenenana. Dia nandray ny fahatsapana sa tena nakasika be anahy koa izany dia kely hoe ao anatin'ny andro fihinanantsika, ao anatin'ny andro fisotroantsika, ao anatin'ny andro fahatorintsika dia ao anatin'ireo ray amin'ireo ny andro ny andro Jehova dia tena hoe mila fiomanana mandrakariva izany amin'ny tafoka Jesu malady. Makasitraka pastera na amin'ny fitenenana. Aleluia. Sady mahafehy fotoana tsara mihitsy nareo fetianareo anatin'ny fotoana fila izy dia mahafinaritra be mihitsy ny mihaino anareo. Aleluia. Ndao ary ampiditra olona mbola tsy mpiantso matetiketitsika mba iainako ny olona vaovao aleluia. Ndao ary nanavavy tiana seriko koa any sinina inona ny fahatsapana renao androany? Taitoto pasteur ny fahatsapana nataon'ny tendreo izany dia ny nampentana anahy koa ny mpiaviany tompo izany dia tsy mipidina fotoana fiasana na fotoana iny fa milamina foana tsika na dia milamina na dia miasa na misakafo ary tsika na mandehandeha na makaiza na makaiza na mandeha voyage dia milamina foana izany miara-panahy
ny amin'ny fitenen'ny tompo satria tsy mifitsy fotoana izany fahatongavan'ny tompo izany. Makasitraka pasteur. Aleloia, makasitraka ranabavitiana tahiny tompony ianao dia mahereza hatrany amin'ny asan'Andriamanitra. Aleloia. Farany angamba atsotsika ranabavitsika ajasika patitsia mba izarako izy hoe ahoana ny fahatsapana izay ireny tamin'ity androany ity miandry anazy tafiditsika dia ira sy vavaka isika rehefa avy eo. Aleloia. Tompo ranabavy aja, inona ary ny fahatsapana ho zarainao? Tompo pasteur makasitraka ny fitsapana voaraiko izany dia ilay fanontaniana napetraka pasteur teo hoe efa tafiditra anaty sambo fiara ve ianao sa mbola variana ety ivelany, angony ny hery havana ny hery izay ananana fa sao dia variana amin'ny torimaso mizara roa fangalanaina torimaso fahafatesana ka manory mba hanana an'ilay torimaso tonga aminao torimaso fangalanaina fa aza midina papanahy fa atifakaiky ny fiavian'i Jesosy. Aleluia. Aleluia, mahafinaritra be koa izany fizarana fahatsapana izany sotra betsaka ny nanabavy aja sy kapatitsikotsika na ilaika ny vahiny teto tamin'ity androany ity ny zara fahatsapana. Ndao sika nao irana kiray misaotra nareo rehetra izay nandray anjara efa maromaro moa izay irana tsy ny aminareo izay mety mbola miantso fa sika fetra andiso amin'ny heriny indray nareo nanaty vavaka fiambenana dia afaka mizara fahatsapana. Ndao ianao irana kiray tsika dia hivavaka tsika avy hatrany ao aorianan'izany. Indro ho afainga anao ary eto amiko ny famarina mamariky ny olona rehetra araky izao no ary fahasonika ny fiantomana sy fiafarana. Ary nofo rehetra hitaso eny fahatanjo finandefinazy azy hitaso lanitra olevina hoy Jesosy fa niteny tsy mampino fa tsy maintsy tantena ary tsy maintsy ho avy. Ami
efa tobotranya efa tory ray farany sisy io ifaniomana viana Jesosy ny vavakay a zany Jesosy ny fanarinay a raha ho avy tokoa ianao Jesosy tena miandry anao zay azaveranao tavereto zay Jesosy fa tsy maintsy misy anakiroa ka tsy maintsy misy ray ho tafajanona ho ray iaingy mba raiso zay Jesosy raiso zay fa efa hatramin'ny nanomboka ka nanoloranay tena nompo anao dia tsy mieritreritra fa tsy io fotoana ray io zay nanomboka tamin'izay mbola vao nanomboka ny vavaka Jesosy mbola atao ny ady rehetrarehetra isan-karazany fa nanomboka efa nieritreritra zany lanitra zany zay Jesosy Jesosy io zay nge Jesosy raha tonga eto androany dia mbola mieritreritra zany lanitra izany lasa ny zavatra rehetra zay eritre ataonay dia ifatohany zany avokoa fa ho any an-danitra izay Jesosy tena ho any an-danitra izay Jesosy ampianaro izay raha mbola ilaina ny amotsinanay ianao arange Jesosy ny teny fa mbola isy no atsofoka anaty meme isy no atsofoka anaty afandrendrehany satria tia hamoaka volamena tena mamilatra ianao tia hamoaka vola fotsy tena izy ianao tsy maninana eny anariny eto an-tany mba hahafahanay tonga any an-danitra fa ianao ihany ny tenina
tenin'Andriamanitra manao hoe ny zanaka tiana nanarina sy fahaizana. Dia mba hiditra any antsopotra izahay Jesosy. Dia mba ho tonga eo amin'ny altaran'i Jehova izahay ho koba tsara toto. Fa tsy te ho any amin'ny afo izahay. Tsy te ho very izahay. Tsy te ho akofa sy mololo, tsy te hiaraka amin'ny akofa sy mololo izahay. Fa rehefa tonga eo am-pelantananao tsy maintsy amboarinao tsaratsara kokoa. Izay rehefa tonga ao amin'ny trano fitehirizana, ao tsy maintsy hamotsy fotsinanay ho tonga ho vary ordiasy, vary tritika Andriamanitra. Fa na dia efa ho tonga ohatr'izany ary izahay. Efa nahiten'Andriamanitra angery Petera ry havany. Efa nanompan'Andriamanitra angery Jaona ry havany. Fa rehefa niaraka tamin'i Jesosy ireo, dia mbola mitotona ihany. Efa lasa Jesosy, mbola mitotona ihany. Ankehitriny, vary tsara toto eo am-pelantanan'Andriamanitra ireny. Manao hoantsika. Aiza ho aiza zasy ianao. Mbola matory eto amin'ity izao tontolo izao ity tsika. Ho avy Jesosy. Efa navoakan'i Jesosy nanam-pinoana. Tena nanraisin'i Jesosy amin'ny côté tena farak'izay tena hoe nataony mihitsy izay tsy hakivy atsika. Ka ny teneny fa ny ray ho raisiny, ny ray ho tavela. Fa raha ny tahany faharatsiana sy ny fahalotona sy ny fahotana amin'izao ravana sy mitombona tsony izany kanto izany. Fa ny zavatra azo antoka tsy maintsy misy ray. Tsy maintsy misy ny ray. Ny hotavela tsy fantatra. Fa tsy maintsy misy ray ho raisiny eo. Mangatay ianao anatin'izao vavaka izao tenene Jesosy amboary mba ho raisiny. Tefeo mba ho isan'ny ho raisiny. Ampianaro mba ho isan'ny ho raisiny. Fa teo any aminao izahay. Tsy te hiaina mandrakizay eto amin'ity tany fandalovana sady tany misy faharatsiana, tany misy faharariana, tany misy fangirifirina. Fa teo any an-danitra izahay any amin'ny toerana tsy misy alina intsony, any amin'ny toerana tsy misy ranomaso intsony. Vavakizay Jesosy amin'ny tenorany ity. Nizaniza tonga manatitra teto izy. Nizaniza mandray fampianarana. Mitandrina amin'ny tenany, mitandrina ny akanjony tsy ho voaloto. Dia mba ho avy ny fotoana Jesosy izany olona izany. Ho avy ny andronao Jesosy. Fa ingainao izany olona izany. Hovainao anatin'ny ray mpimaso izany olona izany. Anjavina anatin'ny ray mpimaso izany olona izany. Ny olona eto an-taniny tsy ahita azy tsony. Fa izy fakahita aminao eny amin'ny raman'anitra. Misy ray ho raisina, misy ray ho tavela. Mba ho izahay Jesosy mba ho raisina izahay. Ario lalana, tafio ny herinao, arovy amin'ny rahanao. Fa teo any an-danitra izahay. Misaotra Jesosy malalo. Halleluia. Ninona sakatsakana eo anoloanay, ny devoly sy ny satana sy ny firongony. Tsy afaka manisy sakana. Tsy afaka mitazona sy misaringotra anay. Tsy afahana hiakatra. Fa potehana amin'ny rahan'i Jesosy ny fahotana sy ny tsy fahatanterahana rehetra. Efa roso ny dianay tsy miverina intsony. Saotra Jesosy. Amen. Hivavaka ranavavy mamia amin'izao fotoana izao. Afaka amin'ny tena ranavavy mamia, afaka ianao amin'izao fotoana izao. Mbola hiara hivavaka isika. Saotranao izay Jehovandriamanitra. Saotranao indray ny fanomezana teny izay mampahery Jesosy voaindray niakatra tamin'ity androany ity. Tena hoe misaotra betsaka Jesosy ny amin'ny teny izany. Misaotra Jesosy indresy izahay Jesosy ety amin'izao tontolo izao Jehovandriamanitra. Tena hoe manaiky Jesosy fonay amin'ny fanamby rehetra rehetra. Jehova manaiky ho tontona Jehovandriamanitra tena hoe mba ho fona Jesosy mba tena ho fona mandrakariva Jesosy ho any aminao Jesosy tsy ho variana amin'ity. Tsy ho rendremana amin'ity tany ity tsy fon'Andriamanitra. Tena hoe mila tsarainao masina Jesosy mba tena hoe hitahiran'Andriamanitra ariva afonay avokoa Jesosy ny ratsy. Afonay avokoa Jesosy izay rehetra mety perpetuelny izay ety amin'izao tontolo izao izay tsy afahanay makany aminao Jehovandriamanitra fa tena hoe ahay Jesosy tena hoe hifoha hiara-pananja tsirairay avy tena anaty
androany ity Andriamanitra soamevaneto tokony isan'ray izay ho tavela amin'ity tany ity ko Andriamanitra revana foana izany teny izany Andriamanitra ianao anetahiry saraiaty mampehery Jehova malalo miranao fiainanay totoko dia hoany foana izay totoko ampaheretsy foana izany sanano mba tsy ho mampanina mba tsosindrina ny saho zavatra izay bahasany pipoly dia manerantany tena mameno Andriamanitra indrindra amin'ny Facebook dia ity amin'ny fotoana iananay izao tena marina samdivo tena hoe marina zavatra mety mahavarivarina marina zavatra mety mahavariana mahaporipory ko dia matsoka ianao tsovan'Andriamanitra anao any afoany fanany tsirairay azy anao any Andriamanitra hitahiry tena hoe irosotrano saranay sy ny izay ataotanonao Andriamanitra tena anaiky izay tsovan'Andriamanitra tena miteny izay omenao Andriamanitra mba hampiova foana hiomana mandrakariny izay Jesosy ho any aminao Jesosy hampielesiny mandrakariny matsoky eo tananay sy Andriamanitra satria itena loza Alleluia, makasitraka pasterna ny fitenenina hiara-mivavaka antsika. Rindranahitra reny tsara indrindra saotra Jesosy tamin'ny fahatanterahana ny fampianarana izay avy taminao androany. Saotra tamin'ny fandaharana izay tanteraka teto androany Jesosy Jesosy malalo tena nandray lisona be dia be izay tsy iray aby Jesosy malalo. Saotra tamin'ny fampianarana sy fampaherezana Jesosy malalo. Iny Jesosy izay koa tena manota eto amin'izao tontolo izao izay Jesosy malalo. Kanefa hifonanay eto anatrehanao izany fahitagnanay Jesosy malalo. Ataovy mifikitra aminao mandrakariva izay tsy iray aby hoe Jesosy mba hiaka masopiana mandrakizay Jesosy malalo. Ho any amin'n'itnao izay Jesosy malalo. Ho any aminao Jesosy malalo mifonay tsy iray aby. Ataovy mifikitra aminao tsy iray aby. Asa diso andarana diaray amin'ny Jesosy malalo manahaka ny sipanao vonona tena amin'ny asanao kadianao amin'ny akonanay Jesosy malalo makasikanao fony tena fatayafa azaka nanetany Jesosy vela diso andarana rehefa malalo tarivo iaby mataka babana ray amin'andro malalo kirizy izay tsy iray aby rehetra tahak'izany kon'olo izay mbola mamanjy any Jesosy kapitana izay tsy iray aby mba hiakatra miaraka amin'ny Jesosy malalo tapela na dia arikony ny mpavianao ara-panainay Jesosy kirizy andalovanay akabela fidy amin'izay izay olona fanirianay any an-danitra manao fiainana mandrakizay Jesosy malalo. Ataovy mifikitranao mba tarivalagna Jesosy ampiakinako izay isanandro tahaka penizay Jesosy ay sorokanoka Alleluia, nakasitraka indrindra ny
makasitraka indrindra ny ranavavitsika mamia sy ranavavitsika kodanyla atao anatin'izay vavaka torapoa vavaka mamy namaranana ny fotoana izay anao ira fiderana anakiroatsika amaranantsika ny fotoana dia avy moa tsika mbola hitra ao anatin'ny fandraisana fanasany tompo anaty zoma sy ny toyan'ny programa rehetra izay efa fantatrareo amin'ity androany ity ndao ary anao fiderana roatsika amaranantsika ny fotoana ho voninahitran'Andriamanitra eo ary miaraka amin'ny vavaka ohatra mba mety any ranao tanitsika misy tanykeo sy malala izao pepira dia raha tsy mampionina any nao volume maintsika alleluia alleluia nao sika irare farany amaranantsika azy mampionina mody mantany efa izy moanana kelikiny atao nao ataontsika zay 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 farana ny fandarantsika tsy mbola manana programme tsy maintsy ataontsika ataontsika pifarina fa tsy maintsy atao hoe fandraisana fanasan'ny tompo alleluia tokony averina kely averina kely alleluia afiaky ty manampy anay eto ary averintsika rena maranantsika ny fotoana raha mety amreny zay maranantsika ny fotoana averintsika metsika fafapody anareo mba ampijery alleluia miaramila aminay koa nareo dia tsy aminay fa enay ty foana nareo rehefa miraka afiry ty mba miaramila aminay eto ary misy riverin'indroa izy anareo ohatrany tsisy mamaky dia matao alleluia
Nety ary tsy ravo sy mampionina fa tonga dia tarika anankiray izy ravo sy mampionina sy fitia. Tarika rakoto salama zay ngamba ny tena mety. Anao tarika rakoto salama groupe tsika. Salama groupe. Alléluia. Tahiny tompo ary tsika rehetrarehetra. Sa rakoto salama bande. Tahiny tompo tsika rehetrarehetra. Tapitra ny fandaratsika. Fabetany araka taminareo mino fa naherina niaraka taminay teto. Dia raha mbola sy tokeny aminao lanitra Jesosy dia eo reto indraytsika amin'ny talata amin'ny vavaka maraina irahana amin'ny mampionina amin'ny talata dia vavaka fiambenana amin'ny lakamisy azafady raha lakamisy vao misy vavaka maraina miaraka amin'ny mampionina fa kosa ny talata alina misy versasana miaraka amin'ny firareo anaty vavaka fiambenana. Hotahiny tompo daholo tsika rehetrarehetra bonne semaine daholo vitanao ny an'Andriamanitra ndana amin'izay mihinana ndana misotro ndana miasa ndana manao trano ndana manao tanimboly fa azadiny panjina ny andro ny tompo tsika rehetrarehetra samy hitahiny ny tompo mahereza daholo tsika amin'ny groupe kosa hiditra anaty zoom amin'izao fotoan'izao Aki radio point radio 1 2 3 4 5.com araky ny hitanao misoratra eo ahafahanao mihaino ny Aki radio izay mandeha Andromanalina misy totenyzaka ny adiny 3 amin'ny ray amin'ny 7:7 maraina amin'ny ray amin'ny 7:7 samy hitahiny ny tompo mahereza daholo. Amen.